Eny ary tompoko lasy tompoko vavy faly miarahaba tsika rehetra indray dia faly tafahoana sy tafaraka antsika atao anatin'ny fandaharana angaredona amin'izao atoandro be nanahary ny 7 ny volana oktobra 13 izao dia faly manolotra n'izany arahaba izany dia manantitra ny firaritso ho atsika rehetra manaraka ny fandaharana efa tena fotoana ifanomezana izy ity zomamo ny andro dia somary mavesabesatra na izahay eto ary to plateau tena tsy efenina zany fa mitaka ilay vesatry ny herinandro tahaka an'izany koa tsika rehetra kosa izay ifandrombona ny mpanao gazety maro samihafa sy ny fahitalavitra onjam-peo ary ny internet zany maro dia be diabe ny anko voarainy amin'ny hoe dia manao ezaka manokana mihitsy ny hatrany ambany ravikazo rehetra any izay tsy ary voatonona mba hahafahan'izy ireo zany manaraka ny fandaharana angaredona dia iverinay fa tena zava-dehibe zany dia isaorana antsika rehetra ny hirariana dia hoe ilay réflexe na hoe ilay hafangiana-tsaina amin'ny hoe fitiavana manaraka vaovao dia tsy hijanona fotsiny atao anatin'ny angaredona manomboka izao fa mba ho lasa tena toetra raikitra amintsika menakavy indrindra ny olom-pirenena dia ho hitantsika eo fa hoe anampy antsika olom-pirenena ampiakatra ny fahaizantsika ny raharaha-pirenena ny fahafantarantsika ny raharaha politika ary ny fahazahoantsika izay zava-mitranga eto amin'ny firenena zany dia rehefa mitombo ny fahafantarantsika ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia miena ny atao hoe hirika ahafahany mpanao politika na ny mpanadroadro vahoaka samihafa ny mpanararoatra ny fanatram-bahoaka sy ny sisa manararoatra n'le hoe tia malagasy tiany ka tsy malala zay ambonin'ny tany dia atao amin'izay tia nanaovana azy amin'ny fotoana izay ilana azy araka izay verina fa tombon-dahiny alaina sy anaovana tohatra fiakarana ny malagasy dia fifaliana be foana zany no mahendo fa mitombo hatrany no manaraka ny fandaharana angaredona sy ny mifanome fotoana amintsika rehefa tahaka an'izao maromaro ny vaovao zay nanamarika ny 720 ora raha ny tena marina raha ohatra ka ataondray misidana ohatra ny herinandro farany tamin'ity tamin'ny 5 andro zany tamin'ity herinandro ty hatramin'ny alatsinainy dia nahitana taratra zany ny fitombony olom-pirenena zay mahazo sy maharaka ary mahafantatra sy mahalala ny tolona sy ny votoatiny ny antom-pijoroany reo eo anivon'ny collectif des candidats zany na ny vondron'ireo candidat izay miady fo amanaina amin'izao fotoana izao miado amin'ny fifidianana madio mba isiny ny fifidianana madio tsy isiny ny fifidianana maloto
zany hoe anadiovana ny tontolo mpifidianana aloha mialoha ny idirana amin'ny fifidianana, izay tsy maintsy ho tanterahana. Eo ihany koa ny hoe tsy ekena ary tsy mety ity gouvernemanta amin'izao fotaon'izao ty oetritsika eo ny vaovao samihafa, satria isak'ireo teboka zay takin'ny collectif des candidats dia arakaraky ny androsony ny ora sy ny fotoana ifandimbiasan'ny andro no ahitana hoe ay tena misy antony ary marina ny antom-pidiroany reto candidat reto. Averitsika fifidianana madio sy mangarara, ny gouvernemanta tsy mitanila ilaina hitantana fifidianana, hitantana ny firenena, ny candidat mahafeno ny fipetra ara-dalàna ifaninana ao anatiny zany fifidianana zany takin'izy ireo ary ny rafitra mpikarakara ny fifidianana mba tena mipetraka ao anatin'lay ataotsika hoe tsy fitanilanana izany. Reo zany le izy. De rehefa mandeha ny fotoana fifidianana madio de district maro reo olona anaenona fitarainana tsara tanàna na tsy mo andrefana tsy mo atsinana na trany amin'ny tsy andeha lavitra tsika ohatra ho an'ny ty andrenivohitra atao anatin'ny faritanina Antananarivo any amin'ny district an'Andramasina iny ary ambadika Lasorary ny district ny Ambohidratrimo aenona fitarainana daholo zany rehetrarehetra zany tsara tanàna mivadika loatra Mangoro miampita ny Boeny nomba ny hoe misy tena mikimaky samihafa zany miainga amin'izao fotoana zao ary misy olona zay ohatranao mena mission manokana ampanjakazakaina na hoe mena sehatra amin'ny fikirakirana ny raharaham-pifidianana. De be deaibe ny vaovao voaray manodidina an'izany avy amin'ny faritra maro samihafa. Ilay resaka gouvernemanta tsy mitanila be deaibe ihany koa ny vaovao voaray manodidina an'izany hoe tena tsy mety tsony ty gouvernemanta ty raha io ny tantana an'ilay fifidianana. Tsy mety zany ary tsy afaka iantoka fampatokisana tsy ara-dalàna le fitantanana ny firenena ny resaka mbadika samihafa manahirana. Ny HCC ny CENI de fantatritsika tsara ny amin'ny hoe ny resahantsika tato amin'ity herinandro ty ny bahatoerana teto ireo tranga samihafa izay ahitana taratra fa tsy izy tsony koa ity ataotsika mihitsy hoe fomba mampihetsiky ny fitsaranavy momba lalam-panorenana vao may mikolokolo tsy fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy ty. De fakafakaitsika io daholo zany ny CENI mo nanaovana antsoavy teto mikasika an'ireo tranga mampiaya amin'ny resaka fifidianana, ny fakananarana, fizarana karatra sy ny sisa iverina fa fandika an-dalàna hatramina norma amina resaka afisy fanaovana fampelezan-kevitra ny antsonan'ny CENI fa mangina ny ery alarobia tsy milobolana fa dia mitanatana vava fotsiny ao vesa miainoaino fotsiny ao fa de tsy fantatra fa de fakafakaitsika eo ny mikasika izany. Androany ny collectif des candidats dia iainga eny amin'ny faritra Ambohitrarabe raha ny vaovao ary itodika zany hoe any amin'ny faritra avaradrano. Raha tany Atsimondrano zany tamin'ny herinandro lasa dia niampita hatrany amin'ny voaka kely ny faritra ny azo an'ny faritra Itasy iny tamin'ity herinandro ity dia nandeha teto Antananarivo renivohitra ihany koa de amin'izao fotoana zao de mivadika any avaradrano ray zany ny collectif des candidats. De ho hitatsika eo ny toyan'izay satria vaovao arahantsika ho amin'ny androany fa adihevitra be ao anatin'izay ny ataotsika hoe momba ny raharaha fampiasana fitaovam-panjakana de ho resahantsika ny tsefatsefany ihany koa ny adihevitra mikasika hélicoptère misy sarina hélicoptère any misy numéro 5R AIL angamba raha tsy disotsika misy sainam-pirenena mitovitovy amin'ny angidim-by ny tafika loharanom-baovao sasa milaza fa ana orinasa mpampanofa fiaramanidina izy io ny hafa kosa manizingizina fa dia orinasa nitafika mi hélicoptère nitafika mihitsy izy io. Ilay hélicoptère nefa de ahitana n'ilay marque sy laharana fahatelo de ho resahantsika so fakafakaitsika ihany koa zany satria iverina fa fotoana tokony iresahana mahitsy an'izany. Ny resaka fiara-panjakana plaque rouge lasa plaque noire, ny olom-panjakana iaran'ny tsindry samihafa mo dia atsiarovana nylay fietsika voalohany raisiny gouvernemanta tsay
tany amin'ny taona 2024 hoe voatonga teo dia ny fiara-panjakana niazakazahana tao Placrosse tamin'ny fampelezakevitra tamin'ny 2018 dia ny tety distrika maro mihitsy ny premier ministre Tsay Christian tamin'izany fotoana izany tampitandrina mpiasa-panjakana hoe tandremo tsy mahazo miditra amin'ny resaka fampelezakevitra nareo fa amin'izao fotoana izao tsisy nininare momba an'izany fa tery vaimanta sy fanerena kolaka ny mpiasa-panjakana no malaza sy fitarainana maro samihafa tonga ety aminay mpanao gazety ihany koa zany resahana solombavam-bahoaka zany a resahan'ny sehatra samihafa zany a resahan'ny fiarahamonim-pirenena zany amin'izao fotoana izao dia resahan'ny mpanao politika isan-karazany dia ho resahantsika eo ihany koa ho fakafakaitsika eo zany ny collectif des candidats moa zany niaran'ny fanomban-javatra niaran'ny fandatrana ny maratra ao no mitsabo tena ao no efa afaka manao ny tolona ny simba fananana kosa amin'izao fotoana izao a dia ao ireo miditra amin'ny resaka fametrahana fitoriana zany hoe tsy nipetraka fotsiny hoe simba le fananana fa amin'ny maha-olom-pirenena feno ihany koa dia mananjo hitory ny candidat John-Renard ohatra dia fantatra zany fa dia nitory noho ny fanaomban-javatra sy ny vampanana zay zany dia tokony hitarika any amin'ny fisamborana sy fanaovana fanadihadiana mikasika ireo olona rehetra izay hita sary fantatra anarana fa niroso tamin'ny fanakorontanana sy ny fanomban-javatra izany dia hitantsika eo moa zany a nitoy an'izay rehetrarehetra izay teraka dihevitra be ny hoe ahoana sy ahoana indray le interview amin'ny député any Betroka Nicolas Randenasolo nyresaka fa ny lalàna dia ambanin'ny politika zany re olona tena ataontsika mihitsy hoe mendrika ny mba resantsika ihany koa hoe tondratsika efa makafakana zany a amin'ity androany ity a satria dia adihevitra daholo moa zany sady ampinitsika olo-pirenena mpiakatra ny adihevitra dia mivoaka ary mitoy manao toy vakana ny lahatsoratra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena manontany ny fifandraisan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy Ramatoa Romy Vosa-Andrianarso talen'ny kabinetrany teo aloha izay mitsimbadika zany a amin'izao fotoana izao amin'n'ilay atao fiarovatena manoloana n'le raharaha Gemfields izay anisamborana azy a tany Londres mandeha ny fanontaniana zany amin'izao fotoana izao hoe atraizakatraiza izy ity fa raha nilaza fa tsy meloko Ramatoa Romy Vosa teo aloha dia nilaza izy taty aoriana fa dia dia meloka andray zany a amin'ilay fiampangana kolokolo avolenta fitakena vola tsy aradrariny nitorian'ny vahiny azy ao anatiny ty raharaha ty io moa zany amin'ny raharaha-pitsarana dia fantatsika hoe raha ohatra ka miazakazaka miresaka tsika hoe non coupable zany a nivelany ihany ny rafi-pitsarana britanika ihany koa dia mitarika atao hoe fanadiadiana sy raharaha-pitsarana mavesatra sy lava be zany fa rehefa ny voapanga anankiray kosa ny miaiky ny eloka vitany dia mitarika zany any amin'ny hoe fanamaivanana aloha no mety ho sazoazony fa izy tsy maintsy ho voasazy fa indrindraindrindra zany a mety ahafahany miaro ny tenany manoloana an'izay mety piray petsapetsana piray tsikombakomba mieritreritra ny ampibaby azy ny eloka rehetrarehetra ihany koa izany rehetrarehetra izany dia hitantsika eo ihany koa satria hoentintsika eo ny famakafakana mifanandrefy amin'izany satria dia mifamatotra amin'ny ataontsika hoe raharaha-pirenena zany satria tsy olokolopona iray olona voasambotra ary misy historika na tantarany mahatonga an'izany be dia be nareo namana ny hoe resao ny hetsika ataonay syndicat ny solidarité syndicale le tao Madagasikara ie dia tena ho resantsika io satria dia manomboka masaka zany ny firaisankina amin'izao fotoana izao na eo azy ny ataontsika hoe tsindry maro isan-karazany a zay mahazo an'ireo mpitarika syndicat isa-tsokajiny amin'izao fotoana izao na eo aza ny endri-javatra hitanany amin'ny hoe maninjana ny gouvernement Tsay Christian mandroka ny zeroana manasazan'izay saziana manenjana nitsaky ny ministera manidy varavarana ary dia mampihetsika ihany koa fa komalitsika dia efa naharefa misy vola be miodina eny anivon'ny hoe mpitarika syndicat samihafa androanytsika misy mpitarika syndicat maromaro miteny fa ny amin'ny hoe tsy misy ny greve fa mandeha somatsara io zao efa nyresantsika teto zany ary tsy mahagaga fa dia miasa sy miodina ny vola ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa dia tondra hoentsika eo fa makafakana dia ny collectif des candidats mampahafantatra atsika zany fa amin'ny faran'ity herinandro ity ny précision zany dia andrasana fa nasabotsy na lahady kokoa aloha zany ny azo antoka hatreto raha tsy misy ny fiovana fa mandraba indrindra ny tontolo andro ty tsika miandro ny confirmation
dia amerina ny fionam-be etsy amin'ny coliseum collectif de candidat amin'ny faran'ity herinandro ity etsona ny rehetrarehetra zany eo zany no hoe ho aseho amin'izay ny rehetrarehetra ary joro daholo ny maro samihafa zany de misy miantsoantso avy any amin'ny faritra hoe asio fiara fitaterana mihitsy ranga fa zay ane avy aty Moramangy zay ane avy aty Andasy be zay ane avy aty Ambatofotsy fa mba asio fitaterana zay avy aty Mahitsy te hiazo anareo any de misy miresaka an'izany zany momba le atsonjombe am'lady asa aloha re olona zay hoe fandaminana ataony ao anivon'ny collectif mikasika an'izany lafiny logistique zany fa de antsoantso moa zany voarainay hoe mba asio fitaterana fa ahoana ary ny andehanana le moyen andananany mihitsy fa zay ke olo-pirenena tsotra sahirany mba asio point de départ miainga avy eny Alasory miainga avy eny Iavolo mba atatero zay avy eny Soavina Tsimorano zay vao omaly ny fantatra fa ak zarazara be teny Soavina teny de be ny tezitra ihany koa Tetsitosy fa tsy nahazo tamin'le nampanantenaina tamin'ilay fandalovan'le candidat manivaka anankiray iny tamin'ny fampelezakevitra nataony teny toerana fa de hoe amin'ny alahady io zany de ny olona rehetrarehetra mba miandrandra organisation hoe mba asio fitaterana fa raha misy fitaterana moa zany de efa fantatra hoe toy ny ao anandray ny canal hitondrana ny communication hitondran'ny ankilany communication mazay fa reo mba mitatitra olona sinisisa anatin'izay rehetrarehetra dia andrasantsika amin'ity tontolo andro tia ny précision momba ny hoe sabotsy ve sa alahady fa hatreto zany de hoe alahady no izy ilay hoe fanomezan-dalana avy any amin'ny préfet de tsy mbola fantatritsika ihany keo tamin'ny alahady tamin'ny alatsinainy lasa teo no napetraka valambefapolo ramelo moa ny fenitra hoe azo miatrahana an'izy eny raha nisy bonne foi zany tao tokony efa nivaly efa ely zany fa hatreto tsy tonga eto ampelantanantsika ny information moa dikan'izay zany naneo anivon'ny collectif koa aza mbola tsy mahazo ny information amin'ny hoe dia nanaiky ve ny préfet sa tsy mbola adevitra sy débat ihany koa zany apetraka ny amin'ny hoe raha tsy mahamoaka ny autorisation ny préfet inona ny dikan'izany raha moaka ny autorisation io fa tara préfet inona koa ny hevitra zany paipakady politika samihafa daholo zany rehetra manahirana rehefa ny mpitatana ny raha-panjakana tahaka ny préfet zay vonambarany ny syndicat ny administrateur civil farany amin'ny hoe tokony hitovy daholo ny traitement rehetrarehetra moa no tafiditra ao anatiny zay ataontsika hoe karazana fifangarona amin'ny hoe fiandanina amin'ny lafiny ara-politika amina candidat anankiray zany manahirana foana zany kanefa famakafakana moa ny ataontsika ho raisitsika ny fait na ny zava-misy de hoetitsika eo ny firesahana ny antsipriany de be nareo no miantso aty reto ndray bandekama maro samihafa hoe manana hiry zay ho atao amin'ny tolona de efa mamoaka hiry zay de nareo mieritreritra fa izay mpanao gazety reto manapa-kevitra momba zany elana tsiny re olona fa tsy izahay mpanao gazety no manapa-kevitra momba ny hoe ahoana ny anampiananareo raha moaka an'le hira ho amin'ny tolonareo na ahoana ny lalana tokony ahoana ny fomba hanaovana matrakazy ny hiranareo tsy izahay no manapa-kevitra momba an'izany satria ny miresaka ny vaovao mitondra ny famakafakana no anjara ndraikitray fa ny eo anivon'ny collectif de candidat zany no mila atoninareo mivantana ho an'ireny manana etaeta de mandrafitra tononkalo hoe betsaka re olona ny tononkalo voaraitsika de misy hira pitolomana samihafa alefanareo ao moa no manao cover ny hira efa fantatra ao no namorona hira vaovao fa de antsona zany ny eo anivon'ny collectif de candidat mba hanome information anay afantaranay ihany keo an'izay olona miresaka aminay hoe alefa makaiza na mitodikaiza reny olo reny satria te handray anjara amin'le tolona amin'izay everiny fa tokony anjara briky hoetiny ireny olona samihafa ireny zany de tahaka an'izay sy zay ndray zany ny ataontsika io ambangovangondraa raha tsy maintsy nresahantsika ety ampanomboana ny fandaharana amin'ity zoma 7 oktobra 3 sorarivo ity Siratolo Janary arfidy ramanana be fa eo arfidy efa lasany voakany nandray appel izy teo dia vaovao daholo moa zany fa ny razafy manantany kosa ny feto amin'ny plateau am'izao fotoana zao miarabanao zoko be miaraba iankija rakoto manatsoa miaraba ihany keo ny namako Siratolo Janary zay efa manao fanafanana tena ao ambadika ao arfidy ramanandray be ny namana technicienne zay miaraka amintsika am'izao
maraina izao ety amin'ny foibe fampitana mivatana ny fandarina angaredona ianareo teknisiana any amin'ny fantso tserasera maro samihafa na onjam-peo na fahita lavitra na tambajotra sosialy na ihany ko amin'izay fomba hahafahana mandray izany ka mandefa ireny fandarantsika ireny mivatana na tsy mivatana fa mandefa amin'ny feo mafy satria misy mandefa aminay tahaka ny ansoavinandrina hoe zanga atera faniry dia tena mandefa bafla mihitsy eto anoloan'ny tranoko misy indray zany ny miteny amin'ny hoe eto ampivarotana zahay dia mandefa radio dia mba maromaro no mivezivezy mitangorona men'ny fandarana ny rehefa ariva moa zany any ambanivohitra any satria misy mandefa mifamerenana tsy mahazo mifandarantsika dia misy an'ilay système kely amin'ilay animateur de quartier mandefa ireny fandarana ireny dia mitangorona ho an'ry Roland sy ry Dadazily sady mikozomelona kely arivariva mikadremaka ny tege dia mihaino ny fandaharana eo tsy mahavita n'ilay adiny efatra ny sasany fa le rano no misy vitesy no lasa loloatra dia na izany na tsy zany aza dia mahazo ny fahazom-baovao izay azaraintsika efatra dia mirala mianaka satria zakralitera moa zany miaraka amintsika io ihany rehefa amin'ny fotoana izay ahafahana mampita ny vaovao arabaintsika rehetra isaorana ny omaly ny tanisa ny tany marontsetra isika ny tany amin'ny distrika ny mandoto ny tany soavinandrina tany ny tanisa ihany koa tsika ny tany Andramasina atao hoe niala teo ambony-miadana anakany Alarby Vatsola fa ihany koa za rehefa tamin'ny fandarina dia nanao kopakopa-tanana ho an'ny namana any Andreapotsy zany Andreapotsy zany hoe commune vony Foronina ao anatin'ny distrika ny Fenoarivobe faritra Bongolava fa raha ny vaovao nampitainy namana zany dia misy mandray ihany koa ianka Rakoto Manantsoa zany lay relais amin'ny alalan'ilay fanohanana n'ilay collectif de candidat any amin'izany commune Andreapotsy izay distrika ny Fenoarivobe zany dia arabaina za moa ny teny hoe alefaso ny sary sy ny rehetrarehetra dia mbola manomana an'izay reo namana maro samihafa ny fanambarana misesisesy be vato mandro manoro oy any Anosy be anala ihany koa neny zay aty koa nefa mifamorovory fa mbola manao ny fandaminana zay satria Anosy be anala mody 20 kilometatra mialo Moramanga fa misy hoanina dia mandeha an'izany lalana ohatran'ny hoe tunnel zany any amin'ny 2 metatra mihitsy ny aratsy ny lalana zany dia midina any mihitsy dia tsy tonga any amin'ny tanàna tanteraka moa izy ho antsika izay efa nivezivezy tany Anosy be anala mahafantatra tsara fa tena mamahy be nefa tanàna mahafinaritra zany Anosy be anala zany dia miezaka maharaka ny fandarantsika ny namana any ambanivohitra any na dia hoe any anaty ala za ianka Rakoto Manantsoa dia mba mandray ihany izy ireo ny amin'ny hoe efa mba hetsika koa zay aty na dia aty hoe aty amin'ny faritra Saridalana azy dia mahafinaritra maheno an'izany satria dia zava-dehibe tokoa eo amin'ny hoe misy zany mandray an'ity fizaram-baovaontsika ity amin'ny fizaram-baovao tena hoe mampitombo fahalalana sy mampitombo amin'ny alalan'ireo fahafantaran-javatra eto amin'ny firenena maromaro ny zavatra noteneny ny nikaja teo fa rehefa ohatran'izao moa isika eto dia tsy maintsy manome foana amin'ilay apaha-potoana ijijiny zokobe ary fidiny bola aloha amin'ilay famakafakana satria dia misy zavatra tsy maintsy apetraka mialoha ahafahantsika mahazo ny zava-misy tsara zany amin'ireo teboka iangana dia zokobe ary fidy no mitondra izay ao anatin'ilay famakafakany fa tehiteny fotsiny any amin'ny hoe ny adevitra momba fifidianana eto an-tanàna mandeha ny collectif de candidat mandeha ny paipaikady momba ny kara-pifidianana ary dia eto tsika dia tena miteny mihitsy fa tena petsaka no menomenona inkaja Rakoto Manantsoa sy ary fidyramanandray be zany satria miezaka ihanina dia eo ara le ajotolona ataon'ny collectif de candidat amin'izao fotoana izao ny amin'ny fifidianana tsy madio io amin'io gouvernement tamin'ny tany ily io ACC mandray fanapahan-kevitra makany amina foronana sy mamevahana candidat ray dia betsaka ny fimenomenonana voaraintsika ny amin'ny hoe tena ny soratra anarana raha ry nahazo an'ilay maitso kely
kanefa dia tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Nanao fanamariana voalohany dia nisy sasany tao, fa tonga ndray le fiverenan'le lisitra tany amin'ny fokotany dia tsy ao anatin'ilay lisitra. Anton-javatra inona mahatonga zany? Fa misy na dia nysoratra tao anaty maitso kely aza zay nahazoana sosiny dia tsy ao anaty lisy mpifidianana mihitsiny, ary dia tsy nahazo karaha-mpifidianana. Very zo avy hatrany reny olo reny dia manao fitarainana tahaka ny eny lafeny, tena misy fitarainana be mihitsy ny ary nandeha mihitsy ny tena nakao amin'ny fokotany ao mba zahana fa zay nga manana an'le maitso kely le nisoratana le misy karni anseny le 300 ariary ny sarany ho an'ilay mpanisa mpifidy, satria zay moa ny sarany tamin'ireny dia hoe 300 ariary ny sarany le karne kely iny, le failina kely iny zany rehefa ateriny iny zany. Dia mba mahazo an'ilay soson'le maitso kely reo olom-pirenena dia mba jejojejo hoe ao anaty lisy mpifidianana zay efa mifidy foana tamin'ny fifidianana teo aloha, fa rehefa nydiniana sy ny zavaina sady tsy nahazo karaha-mpifidianana ny tsy ao anaty lisy mpifidianana. Tokantrano marobe no mitaraina an'izany ary fokotany marobe ihany koa no miteny an'izany. Dia tonga aty amintsika ny fitarainana hoe tena inona no atao. Dia eo zany ny olana amin'izao fotoana izao, mbola misy ve ny razoa? Inona no atao? Mbola misy ve ny ordonnance? Eny anivo ny fitsarany raha ohatra ko tonga ny fifidianana, mbola adevitra zany satria raha fahafantarantsika azy dia efa nifoanana avokoa zany resaka ordonnance zany rehefa misy ny fifidianana zany dia efa natsahatra zany dia gaga sy talanjona ny rehetra. Fa ny efa pratika nisy aloha zany tamin'ny fifidianana nisy tamin'ny 14 ary fidyramanandray be sy nikajara Rakotomanantsoa dia lalapan'renana ny fidiana tany karaha-pokotany natao rehefa ambany dia ambany ny taux de participation ka atahorana hiakatra ny taux d'abstention. Dia namoaka fanapahan-kevitra tamiko ka ny teo anivon'ny CNIT satria teteza mita tamin'izany dia hoe ndao zay manana karne pokotany ka voasoratra anarina amin'ny fokotany dia iny ny présentena na hoe aseo eny anivon'ny fokotany dia afaka mifidy anareo. Tsy fantatsika aloha fa mahatsiaro malahelo sy kivy ihany reo olom-pirenena. Eo aloha le tolona ataon'le olom-pirenena, fa na izany na tsy zany tsy misakana azy ireo kosa zany, tsy ho mailo matotra manoloana ny zava-misy ka hoe ndao fa tao ohatry ny tsy mbola nahazo fizarana karaha-mpifidianana tsika, fa tao ohatry ny efa misy mizara hony dia rehefa manatona fokotany sady tsy nahazo karatra tsy ao anaty lisitra tampoka kanefa voasoratra tao anaty maitso kely. Ary nisy fotoana aza nanao fanamariana tamin'ilay nidina tany amin'ilay fokotany lay lisitra reny, lisitra mera zany zay nanaovana fanamariana voalohany zany. Be da be ny fanamariana azotsika amin'izany enkajy sy Iarifidy Ramanandray be, kanefa dia tsy maintsy ho resahantsika moa zany na inona mba etsika ilazany any amin'ny hoe tena tsy mbola nisy ohatry ty tsy mbola nisy ohatry ty hatrin'ny le mandeha tapoka voana avy any Moramanga ianao zany dia mahazo ny tapo Marzeva iny ianao dia mandalo zavana samy hafa dia mitoditodika ianao sao dia anaty antsa nyty lalanyty ohatrin'izay le endrim-pifidianana mandeha amin'izao fotoana izao. Kanefa dia hoe natao amin'ilay tena fomba manara-penitra, mena fitaovana, mena vola, ary dia tena gate mihitsy ilay senita amin'ity satria tena nisy fiarakodia men'ny PDF, misy ireo lera vola maro samy hafa, ary dia namoaka vola ihany koa ny fitondram-panjakana. Eny tsy namoaka vola arak'ilay tena nitadiavina ho an'ilay basketball zany ilay mpamatsy vola na izany na tsy zany aza, nefa dia nametoko sy antoka ny fanjakana fa hanampy ny seni. Dia le seni koa moa zany midoaka dia midoaka hoe vitanay io ary tsy maintsy misy ny fifidianana. Dia io izy lay tena fotom-pifidianana mihitsy, le lista engana mihitsy sy le karaha-mpifidianana engana mihitsy no efa tsy ahafahana manatanteraka n'le fifidianana madio dia hitaraina ny rehetra amin'izao fotoana izao. Zay ny amin'iny fa omenany namana Iarifidy fa mialohan'izay fotsiny tehiteny amin'le hoe niova ny daonina zany any Londrany, niova ny daonina satria ngamba mahatsiarotsiaro Ramatoa Romy Vos i Philippe Tabito moa zany le mpiara-miasa amin'ny Romy Vos taleny kabinetra teo anivon'ny présidence dia efa niteny amin'le hoe ny haiko ny eloko anisy ny kabinetra dia misy le dirikab mille dia misy le civil, fa taleny kabinetra civil zany Romy Vos Andrenarisoa dia rehefa traingo tany Londres tany dia ny haiko Tabito zany traimbo alohany fa hoe melo fa i Romy
vosa zay ataleny kabinetra ny andry Rajoelina dia nandaha tsy meloka de iny zany le misy risque am'le hoe mety hinana 10 taona izy kanefa dia niovany daonna zany dia ny African Intelligence no nahafantaratsika tamin'ny famoaham-baovao nataon'izy ireo ny amin'ny hoe ny haiko ny eloka n'izany Romy Vosa fa tena nisy tokoa zany izay ketrika na fangalam-bola 261 000 euros anatin'ity orinasa zay groupe minier ity raha ny fizaram-baovao samihafa zay fantatsika mo ny NCA na National Crime Agency no nanao ny fisamborana an'izy ireo zany tany Londres tany ary de efa nisy ny fitsarana teo amin'ny ny faha-efatra ny volana febroary 2024 ny tena fitsarana fa ity fanekena hoe meloka ity moa zany na Philippe Tabi tena ny sazy zay ve na tonga ny Romy Vosy nanaiky ho meloka satria tsy te hinana n'ilay 10 taona tranomaizina izy sy le lamandy misy de misy dia nanaiky an'le hoe meloka teo anatrehan'le zava-misy fanatina na tsy tiana hamoaka anaran'olona maro be mifanadidina amin'ity raharaha ty de mody sery tsy fantatra izay nale an-tany sy ny sisa efa nitondrana fanadidina isaky ny station zany ny ABC tamin'ny kapitandroka niaraka amin'izy mirahalahy efa niteny an'izany zay atao miara-manonjy efa niteny an'izany de ahoana mifandeha antany amin'ny kolikoa efa niresaka an'izany maro be momba ity raharaha ty fa tonga de nesorina tsy lera moa zany Romy Vosy de hoe tena effet immédiat mihitsy na nesorana azy zay tsy tao anatina conseil des ministres fa dirikab civil teo anivon'ny présidence anokatra ady hevitra ty zany ka na iza ho avy eo na ho tafaverina eo asa aloha ady hevitra zany resahantsika zany de mbola ho sahirana atao anatin'ilay procès ny 4 février 2024 ary na tsy ho tafaverina eo koa dia tsy maintsy mbola hoenona satria tsy maintsy amoaka anarana zany rehefa miteny ho meloka i Romy Vosy ao anatin'ity raharaha ty zay efa tany amin'ny 7 tany hoany no efa nisy zay fakana vola zay pot de vin eo amin'ny kolokolo misy ny atao hoe pot de vin misy ny atao hoe cadeau maro samihafa amin'ny fomba etsona azy fa pot de vin zany ty lafin-javatra ty de tena ambony de ambony ny risque na corruption ary izy moa zany de efa naiky ny dikan'izany zany anova daoniny zany eo amina resaka zava-misy eto amin'ny firenena sady mety misy antony ihany koa manoloana an'izao fiazakazaha mpitondra hoe tairo ny fifidianana fa mila miverina eo zay fa tsy maintsy maîtrisena daholo ny zava-misy any ambadika any fa tsetratsetsatsiaritra kely fotsiny izy mirahalahy no resako ny amin'ny hoe tranon'olona nanana problème teny akaiky ny saripody eny no lasa cuisine larana fahatelo amin'izao fotoana izao zay fantatsika fa voaroroy amina raha tena hafahafa mihitsy concessionnaire na fiarakodia moa iotrahany io dia gaga ihany tsika mbola manana olana eny amin'ny raharaham-pitsarana fa de azo ny sasany ampiasaina amin'izao fotoana izao fanontaniana mipetraka daholo zany hoe fa de tena fahefaninina loatra zany ve manamarina ny teny député Nicolas Randrenasolo avy amin'ny betrokany hoe zany lalàna zany sy manakely zany fa rehefa misy ny pouvoir de ny politika eny ambonin'ny lalàna de gaga ianao hoe mpanao lalàna no miteny an'izany fa tsy miteny ny lalàna rehefa misy ny pouvoir dia ny mpanao politika no milalao amin'ny pouvoir de any ambany ihany zany lalàna dia sandary teo aloha Randrenasolo Nicolas ny sandary de manana devise hoe tanindrazana sy lalàna kay tsy tsapany kory ny fanolalàna dia tsy natao ho any ambony ho an'ny rehetra fa eo ambanin'izany lalàna zany daholo na ny entina na ny pife zany vahoaka sy ny mpitondra zany de gagitsika hoe député de Madagascar mpikambana anatina parlemanta ngeza be panafrikana no miteniteny foana ohatran'izany hoe tsy miteny lalàna rehefa eo anatrehan'ny politika sy ny fahefana de hoy zany tsika zay zany mahatonga an'io hoe raha misy lalàna tokony ekena recevable sy dossier fondé dia tsy fondé le izy sady recevable le izy satria ny politika ny ambonin'ny lalàna eto Madagasikara zay zany mahatonga an'io hoe ny note mahafoana décret ny décret ny mahafoana loi eto amin'ny tanàna eto tsy mandeha amin'izay loana ary tena didiavina ohatra amin'ny tapis zany hoe constitution zany ho an'ny eto Madagasikara de eny ambava ny solom-bava-mboaka manohana ny Rajoelina Andry ny amin'ny hoe tena tsy miteny lalàna eo anatrehan'ny politika sy ny fahefana mampalahelo kanefa ameron-dohan'izany ny fisitsika efatra amin'ny rahalahy miaraba zopiary fity miarabanao namana faniry miaraba ny namana enikazavakoty manatsoa mitarika ary mbola mitarika ary sady misaotra azy satria izy no niaraka tamintsika mitarika an'ity nandritra zay hoe ataontsika hoe vanim-potoana lesin'ny
kapitandroka angaredina izay miaraba namana sy fanatongetiny namana sia mikarobaovao mijery andreo vaovao zapitaina amitsika menakavy ary miaraba tsika menakavy zay anto piscine ty fandaharana angaredina ity zany raisiko kely fotsiny angamba ny faniry nyresaka mikasika ny romivos nataonao teo fisitrangany-javatra tsy badika hoy sika menakavy satria araka nyvoalaza ny intelligence africa de verina tamin'ny teny nataony raha matoa directeur kabinetran'ny filoham-pirenena teo aloha Anjelina Rajoelina raha matoa Romivos Andrianarisoa zany ka raha nilaza tena ny tany amboalohany fa sady tomponantoko tsy diso tamin'ity tantara fakana vola fanaovana kolikoly avolenta ity de tsy badika ny rasa satria de nanambarany tenany ny aikin'ny tenany fa diso tao anatin'io tantaramanga io ny filazana amin'ny toejavatra tahaka an'itony namana Enikaza Rakotomanatsoa hoe meloka ny tena manao mea-culpa zany ny tena de tsy hoe satria ny tena ny aiky fotsiny hoe meloka ny tena de tapitra treo la histoire fa bon meloka zany izy ay mioazy ny sazasaza azy de tapitra treo fa misy zavatra takina amin'le olona ao anatin'izay ny fiekenao eloka dia manambara hoe ambarao anay ary zany ny tena marina zay dika zay namana Enikaza Rakotomanatsoa zany hoe amin'izao fotoana zany ny filazany raha mato Romivos de Rasoa fa hoe meloka izy dia nitaky aminy ny filazana hoe inona ny tena marina tao ambadikiny izavy reo anarana tsara ho fantatra sy tokony ho fantatra tafiditra tao anatin'ny takiny fitsarana mihitsy zay namana Enikaza Rakotomanatsoa miaraka amin'izay fiekekely koa ataonao zay de ao anatin'izay hoe nanampy ny fitsarana zany ianao tamin'ny tena fikarohana ny manina tao anatin'ny tantara iny de avy amin'izay lalan'izay no azahoanao an'le hoe fampiena tsazy zay le izy itsara mariana kely ny oatra zay satria tsy mandeha de singa ohatry kiraro be amina fotsiny tantara mangio hoe ny aiky ianao zany de hoe bon amitsika am'te zao de zao miorooro ny any anaty lapa rehetsarehetra any azatao azadino namana Enikaza Rakotomanatsoa sy faniry fa olona nirearian'ny taondapa raha matoa iny olona nireareana fa tena akaiky ny filoham-pirenena ary tena namana akaiky ny taondapa iny raha matoa iny zany hoe zay ambody vilany fianoarina ho iteo hoe ho avoakany ty raha matoa Andrianarisoa Romivos ity ve zany hoe inaba zavatra misolitika mafianoarina tao andapa tao sa itsy satria miritso manatentsika fa tsy indrery ny tantara misolitika ivoaka tahaka izao zao mantsy de deux choses l'une voalohany aloha nambarany badaka mafaniry teo fa hoe possible ny antony nanaovany an'izay hoe fiekekeloka izay ary nolazany fa meloka ny tenany de hoe noho izay fieritreretana fahazahoana fanenatsy izay fa azadino fa la sensation d'être abandonné amin'ny toe-javatra tahaka zao manova zavatra be da be fa rehefa mahatsapa ny tena any raha manaiky aloha fa zany fonjy any London zany de tsy hitovy velively amina tamora mihitsy na tsy efa na ny condition iainanao na ndraikirehetra satria manaja ny antsoina hoe zon'olombelona ny ao anatin' zany fonjy any ivelany an'izany fa na izany na tsy zany la sensation d'être abandonné par ses pairs izany hoe ny fieritseretana fa nariny reto akolita koa ny fieritseretana fa izany anao ny fomba rehetra hitazomako ny tsy ambaratelon'izy menakavy tato andapa tato fa rehefa tsaingo a
tamin'ny zavatra tsalan'izao sahala am'izao dia nelandy zareo pasa attention le mec dangerous be ny toyan'ny tantara rehefa ohatroatra zao amin'ny zavatra takatomantsyna amin'ireny karakotomanatso rehefa hoe ao anatina filinina mafia taka ny nataon'io fitondram-panjakana io ary miteny mihitsy ny tenako avidina manandray be fa io nampiasaina tamin'ny filohan'ny atemerandolona io izy tenany mihitsy ny laza fa filinina mafia no nampiasaina taminy méthodologie na mafiozy mafiozy natao taminy ny zavatra mitsanga nametsahana ny général bomba tamin'io toeran'io zay jusqu'à maintenant tsika manontany tena hoe avaiza le pouvoir dia ahoana sy ahoana ny fipetsany taiza sy ahoana nisy le passation taratasy amin'ny ahoana ny nandeha tao tsy nisy fantatry mafiozy no manao an'izany la loi du silence any impègre no misy an'izany fa rehefa ohatra ka misy tsaingo ny amin'ny reny ka tonga any amponjo any ianao ny zavatra ataon'ny namana voalohany indrindra dia hoe ahoana ny isovenan'iny raisotarana aloha fadiamanjanany tout de suite tsaktsakitsak aloha fadiamanjanany tsakitsak inona ny problème an'izy menakavy tsakitsak ataovy moyen rehetrarehetra afahana mamoaka an'iny any zay le système mafiozy de tsy mivoaka ny tsy mivoaka se délier ny langue tsy mivoaka secret tsy midélier la langue ozy ny namoaka elikazana fa ny zavatra tahaka ity c'est son tir perdu le olona tena riny zareo tokoa ny ave zao ranga za tsy zaka rereny ty kosa attention rehefa tsy tagny ho ratsy de aloha sa motsaingo any dolidoly miazakako rehefa tato atsoroko io fa aloha tataraiko marina zay no atahorana atoato zay no atahorana atoato namaneny kazana kotomanatso faniry sy misy zavatra teo nange ho tenen'ny faniry fa tsy haiko faniry namaiky hitady le vavao aria namaiky amin'ny ahoana fa tonga de natsepana pidosy be taty aminako le baolina de tsy maintsy tatazako koa le baolina zany fa ny zavatra nanitikitika mavy faniry tao zay efa mpimaso hoe ndeza aty faniry fa meko nykilay fidianana io vojovojena tahaka ny tovakeny misy antony mahatonga an'io fifidianana io hoe kotokekotika tsy maintsy mandresy zahay ataotsika izay hijanona kotikekota tsy maintsy mijanony eto amin'ity fitondrana ity zahay satria ny antony de koavana be ny antony de enjeu namako enikazarako tomanatro ny namako faniry sy ny namako sy ny antony de tsotra de loatra ny zavatra tsy mazava sy maloto tao anatin'ity fireneny ity be loatra ny zavatra anenjehana na io solom-bavambahoaka na io premier ministre na io ministre na io olona maro ao anatin'io fitondram-panjakana io be loatra ny azo anenjehana azy ka izao raha ohatra ka mbola ty afaka hijanona hialokaloka ao amban'le immunité na io immunité parlementaire na io immunité présidentielle na io immunité siray matolo de atao zay fomba rehetra afahana amin'izany eo amin'ny fitondrana za tena miteny aminao enikaja tsy mbola nisy fifidianana ka nahitana deux blocages plutôt des moyens takany am'izao iainantsika zao fa vola tsy toko tsy foroana no mitotona fitaovana kitotoko tsy foroana no mitovoka ary tsy mbola nisy tao anatin'ity firenetsika ty ka hoe fifidianana ka tsy nisy tsony zay natsona hoe fahamenarana zany taloha tao anatina fifidianana zany période électorale zany namako enikaza raha kotomanatso tsy vo izao tsika no namakafaka zany atao hoe politique zany fa mamenatra zany hoe mizara izany fa am'izao fotoana de efa tsy ta ohatra itsony tsy hiaina-tsa itsony tellement maigny edoboanjo ka de tsy menatra tsofa de milarina reo atao atoandro be nanahary sokafana ny lapan'ny tanàna atao andro be nanahary
sokafana ny commune atao adobenanay atao inona milarinareo de hoetony karaha-pifidiananareo de hoetony karaha-panondro ahafahana mahazahoanareo tosika fameno azahoanareo vola fameno azahoanareo vary fameno zany zava-misy amitsika miteny zao hitapoko hitapireny ary tsy misy enatra tsoy zany zay sous l'œil bienveillance de la CENI ndi mety toizo sous l'œil bienveillance fitsarana avy momba lalampandrenana ay atao hoe de za tsy izy ataovy toizy hoe tsy manina rety io a tsy misy tsony enatra famenarana zany efa nitsakitsahana tahaka ny fomba fanitsahana le fitsara lay lalampandrenana zany zany famenarana zany tsy misy zany tsony am'izao fotoana raha le olona premier ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny 7 sy 10 ny tety mihitsy an'ity Madagasikara ty amin'ny mahalehibe ny administration azy tandremo zao tandremo zao ny fampiasanareo ny fitaovam-panjakana ianareo mpiasa-panjakana miangavy anareo mitandrema aza miditra mifampelezakevitra mihitsy anareo avertissement samihafa tam'zany sy ny tsisy tena nefa napahakevitra izay anisany mba niombonako manana taminy de ny hoe fanovana ny fiarakodia panjakana maintimainty plaque rehetra ho lasa plaque menamena zany zavatra rehetrarehetra zany a de natao avokoa mbo anakajakanana an'lay filoham-pirenena irrajonary mampianina tamin'ny fotoana azy hoe somahanana tobidainy mbola premier ministre am'izao fotoana namany nikazarakotomanatso fa izy lay no namme ordre contre le ordre nomeny à l'époque raha taloha mipaiko midina de hoe tsy maintsy atao maintimainty ny menamena ny plaque rouge fa mitsika mitao zao mialatsina namany nikazarakotomanatso fa maro am'ireo départementa isan-karazany eto amin'ny firenena ny plaque rouge no mivadika plaque mainty sous l'œil bienveillance de monsieur le premier ministre efa niova iny tsy maninona io e sy na de am'zao anatina 4-5 mois io ça non ça va après on verra zany le zava-misy izay rehefa hoe mainy edoboanjo ao anatin'ilay firenena izay rehefa hoe misy zavatra mamaika ao anatina firenena le enjeu koavana loatra na manenikaazy rakotomanatso tsy enjeu vahoaka io tsy enjeu firenena io tsy enjeu fiarahamonina io tsy enjeu sotaovana malagasy io na lalam-pandrenana io fa enjeu mafiozy le zavatra nalaina nangonina tsy arajariny $1 milliard ozy ny bandakama rive kotovaomaly ny vola azotsika tamin'ny Covid-19 nisy manapahaizana namoaka chiffre de nilaza fa raha zaraina tamin'ny malagasy rehetra teo amin'ny 30 tapitrisa latsaka teo zay vola azo tamin'ny Covid izay de atsamin'ny zazavateraka mety nahazo 5 millions namin'ny kazakotomanatso par perso tsy amin'ny zazavateraka zany ka hatramin'ny antsa majoko be fa izao nofidina tamin'izany fotoana izany hoe izavy le olona omena fanampina de nojerena tamin'izany fotoana zany ary nanatona mihitsy ako ny tompona ndraiky tatamindreny ahoana moa zany critère andraisanareo hoe reto olona reto mimetsika azo an'ity fanampina tosika ty sy ny tsy tokony azahoanan'io ka hitanao monsieur arbitre manandray be ny fomba jerevana anazy izy io zany de hoe le WC de vanina hoa le WC io zany nijerevana anazy de hoe raha vo WC ao an-trano a de tsy mahazo anazy izy io fa rehefa WC any tokotany a de mahazo anazy izy io
na dikany amin'ny fa tsy convaincu tsy ako tamin'le fomba fijerena zany hoe izy tokony azon'le fanampiana sy tsy tokony le fanampiana fa amitsika amin'ny telo zao namany nikajara kotomanatso miverina lay tosika efa mena zany hoe lay vola 1 milliard de dollars izay tsy nozaraina tamin'ny malagasy ray manontolo zany à l'époque mivoaka izy am'izao fotoana rehefa tena tamin'ny total de note ty fitondram-panjakana ty nikaza tsy perte mihitsy tsy perdant mihitsy ry zareo satria nivolato ihany a le nomena tato no ividanana any reto ahafahana mahazo an'ity a de eo ihany tsika menakavy ohatra fotsiny zany raha isika fotsiny hoe ohatra hoe volan'ny covid ilay volan'ny covid tokony nanampiana an'le vahoaka malagasy nefa ny ampahany ihany no nomena an'le vahoaka malagasy fa mbola nisy ambobobaka be arak'izay tsatra iny vola iny namany nikazarakotomanatso no natsipindray a tamin'reto mpifidy hafahana mividy ny safidiny mpifidy sy nividanana t-shirt sy tikena sakafo sy hitomana an'ireo mpifidy reo hamonjy mitinga hamonjy mitinina mba hividanan'ireo azy satria tsy perte mihitsy ny zareo a satria tsy volany posiny mihitsy nle mivoaka namina nikajy rakotomanatso ilana tsino oka zava donc ils ne sont pas du tout perdants de izay no miodikodina de am'izao fotoana zany io vola io no mivoaka fa izao rehefa ho zaraina le vola amitsika miteny zao tsy misy tsondray le hoe WC anaty anatinareo sa WC ivelany tsisy izay tsony fa zay de hoe de manana karapanondro ve de manana carte fividianana misy karapanondro fividianana de milahatra mahazo télécoupon télécoupon zay zany le izy tsisy tsony zany zay le tena konareo hoe ela nahitako fitondram-panjakana tsy malala menatra fa ny tamin'ity tsisy namantsony tellement l'enjeu est énorme koafana l'autre firenena i des misérables peuple malagasy zay le izy namana nikajy ary zay no hitondrako androany namana nikajy ifaniry sisi hoe izay no ma important izay no mahasafady be loatra izay no mahamankadiny iny ty zavatra ataony candidat raiky ambe folo ty non 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 raha teny Jesosy Kristy raha tonga tao Jerusalema tamin'ny andro firavoravono ka nahita an'ireo ploka nahita an'ireo mpanakaly vola nahita an'ireo varotra voromelala sy ny sisiny miaraka amin'ny tapatapa sy ny maloto pisera rehetrarehetra mpanao bizina rehetrarehetra tany tranony ray de raiky zany combat toto apeo ale rehetra miaraka amin'ny robe folo lako tsojo narodina dolo aza ataonareo ho fialokalofany jiolà mitsanony raiko zay ny antony ilazantsika hoe goavana ny adiry sady raikitsy reo raiky ambe folo candidat reo ary manao hoe aza atao fialokalofany ny jiolà sy ny jiovavy itsony fireneko zay le izy anikajy zay le izy faniry zay le izy sia aza atao ho fialokalofany jiolà sy ny jiovavy itsony ny fireneko ary io tsy anjasana nizanizy io namina nikajy rakotomanatso tsy asa miandro aza combien de fois aza miteny aminareo lozy izy le bandi profit teny mbahu zay teny andohalo fa miteny izy combien de fois miteny aminareo mitevy zao fa rehefa miteny frantsay zay izy amin'ny voalohany rehefa miteny gazdray izy amin'ny voalohany ipiry amony laza taminareo milara milara le retsy a de zao combien de fois zay ary fitamanday teny anareo aza miandro enizanizy asa miandro eny zany hoe communauté internationale tsika matsy matetika zay de misy manana tendance hoe hoavy reo de hoavy ny condamnation de ohatrareo za le retsy niteny aminareo je connais trop ces gens là
neny communauté internationale zany tonga izy de hoe ijery eto Madagasikara comme dans toute l'Afrique hoe manahoana ny fifidiananao de ina jerevany zareo misy urne misy urne io transparent transparent le urne de misy isoloir misy isoloir bon normal zany le ina ty le fifidianana accepteo io tsy mijery an'izay fondry zareo tsy mijery zany zareo fa le forme kely hita ity velany aty de zay fansianareo aveo izy donc zany raison de plus tsy maintsy tokony appuyentsika menakavy an'ity 11 candidat ty raison de plus tsy maintsy ahatongavantsika massivement maro de maro isako misy ny fiatsiahany zany candidat raiky amby folo zany anehoana hoe misy olombelona tsy faly am'izao situation zao eto Madagasikara eto misy olombelona mangetaeta fanovana eto am'izao Madagasikara zao misy olombelona tsy mahazaka itsony ny vidim-piainana eto Madagasikara eto misy olombelona eto Madagasikara eto zay tsy anaiky intsony entiny zany vazaha zany fa jusqu'à maintenant namako elikazany koty manatso jusqu'à preuve du contraire de izao tahakany comme d'hab rouleau compresseur la numéro candidat numéro 3 sy ny palaradi azy fa mandeha de mitongy de manosiosy de manitsaka izay rehetra mifanandrify aminazy ekeny fa mahita vokatsy tsika menakavy namana elikazana koty manatso ekeny fa efa masaha ny teny ny vahoaka malagasy ekeny fa efa masaha mamoaka ny heviny ny taolobe fa kosa mbola betsaka ny zavatra miandry atsika menakavy mbola betsaka nadidy tsy maintsy tanterahana eto amin'ity firenena ity enikazana koty manatso faniry sy eny avy zay zany aloha ny famakafakana isan'ny rahantsika zany maromaro no tsy maintsy mbola hoetitsika eo zany fa misy vaovao samihafa misy namana be deabe ato manontany aloha hoe ahoana lay kiririo ka sy lay takobilany sy lay klaxon na miroambin'ny folo ataondro rehefa avy eo fanetana ny fiarahamon'ny pirenena iny zany mandritra 10 minitra fotsiny amin'ny roambin'ny folo ora ataondro hatramin'ny roambin'ny folo ora sy 10 minitra eo zany zay afaka manao an'izany dia ny amin'ny hoe miantso amin'ny fifampiresahan'ny mpanao politika ikarohana vahaolana eto amin'ny firenena zany ny olo-pirenena tsiraray rano mihitsy ny fanentanana iny zany dia apatsihivina atsika naiza manerana ny tany ny repoblika ny Madagasikara ny mpanakanto Chairon manoratra amiko mandatsaka hira vaovao tsy omeko ny vahiny ny lohateniny dia arindratsika eo zany ho any namana teknisiana na isaky ny fahitalavitra sy ny onjam-peo rehetra zany mba mandray namana teknisiana manao fanamarihana ny radio mada hoe ny logo an'izy ireo zany izy mandefa ny fandaharatsika nisy logo an'izy ireo teo aloha kanefa am'izao fotoana izao dia ohatrany tsy hita le logo am'le logo alefatsika mba jerena maika zany ny afahana mandamina sy mandrindran'izay satria dia manao ny montage moa zany namana teknisianao araka ny tamberim-peo reko ety apoditsofoko ety am'izao fotoana izao mikasika n'izany rehetrarehetra izany mazava ho azy tsy maintsy mbola amakafaky tsika hitondra fanadidina isan-karazany misy sary maromaro reto miainga eny faradrano aloha zany ny organisation isan-karazany eny efa tonga dia arotsaky ny namana teknisianina eo misy avy amin'ny olo-pirenena sary avy amin'ny mpanao gazetitsika eny faradrano ary fidramana andray be mbola manao na fanampom-baovao anamavisatsika kely fotsiny zavatra nambara rehetra teo nambaratsika androany nambaratsika omaly tamin'ny tierinazy ty namana enikajy namana faniry de hoe avany Thomas na faritsatsilanana ity namana miantso ity mba tahotra izay ohatsy fa ela no nainga anoratra ho anareo kanefa ankehitriny de mahasaky satria aty amin'ny fokotaninay ozy de misy ny fakana fotokopiana karapanondro sy ny fotokopiana karapifidianana de misy fampanantenana fa hoe azahoana vola tapitra efa samy nanao an'izany daholy izay atao amin'ny fokotany misy anay aty Thomas partout naiza rano Madagasikara dia hainona n'izay fanamarihana isan-karazany zay zany am'izao fotoana izao hoe
dia atao inona nefa zay zay mihitsy mantsy le fanontaniana mipetraka fa nindra zafa manantany hoe inona no ilanany zany mazava ho azy aloha zany fa tsy izay ny tokony ho izy amin'ny lalao am-pifidianana zany hoe tsy izay ny voalazany lalàna tsy misy lalàna zany mitenin'izany fa tokony manao an'izany ny olom-pirenena ny any ambanivohitra mantsy rehefa tsy maheno vaovao dia mieritreritra hoe izay fanentanana hoentina any aminy no tokony ho atao fa eto zany tsika dia manazava mihitsy amin'ny hoe fandokan-dalàna zany ary tsy misy lalàna mitenin'izany dikan'izany ny olona tsy tokony hiroso amin'izany saingy tena ararotina amin'ny fomba rehetra ny fahasairanan'ny olona izay tsy nahitana vahaolana tao anatin'ny 5 taona dia anambarana an'izy ireo anomezana azy ireo mena miraviravy ho takalo ho tambiny ny fifidianana ny candidat mpanjakana ny candidat ny rajoelona amin'ny fifidianana io ho any izy ireo izay mieritreritra fa tsy maintsy ho terena amin'izao endrika isy ahoany amin'izao fotoana izao zany io fifidianana io dia manontany nareo manahoana ny hetsika androany eny avaradrano eny efa misy sary any ao namana faniry raha zafy manatany zany arotrakitsika manahoana ny organisation sy ny zava-mitranga faniry io maraina io zany araka izao fahitantsika tamin'ny sary izao dia tsy lavitra ny sel teny Ambohitraraba no toerana zay ny fanotomany collectif de candidat ho an'le olom-pirenena zay andray ny diabe amin'ity androany ity ho an'ny faritra iny avaradrano iny avaradrano moa zany dia mahazo iny lalam-pirenena fahatelo iny zany no tena ahafantarantsika azy dia fa betsaka ny tonga maraina teny Ambohitraraba fa taky mahazatra tonga vao maraina ihany koa zany mitandro filaminana dia nakasisiny ampilaminana arak'izao hitantsika amin'ny sary izao ireo olom-pirenena zay efa nitondra banderole efa nivonina tamin'ny akanjo fotsy nivonina tamin'ny kiririoka efa nivonina tamin'ny sainam-pirenena efa nivonina tamin'ny soratsoratra maro samihafa sabinamy mamila fifidianana amlam zay no hitantsika amin'ny soratsoratra eto ACC ihany koa zay anetsony sabinamy zany collectif de candidat district Avaradrano dia isika inona no resahany eto isika inona no resahany eto efa maromaro ny olona isika tsy maintsy mandroso de teto amin'ity toerana ity zany teo amin'ny sel zany Ambohitraraba ny idina moramora hiazo any amin'ny faritra misy ny Somako zay tsy lavitra eo zany reo olom-pirenena fa nizahatra ny tragna kely fotsiny zany rehefa nidina moramora zany teo amin'ny sel dia ho any Somako eny amin'ny Manjaka iny zany reto olom-pirenena reto dia misy ny somary ataontsika hoe fifandona-kevitra tamin'ny mpanohana n'ilay laharana fahatelo satria misy QG-ndrareo eo dia niainga amin'ny fandrangitana tsy dia lavitra n'le tranobe mijoalajoala eo moa zany le QG eopiteo dia misy fandrangitana kely samihafa avy any anatin'ilay quartier général araka ny zavatra andresahana sy ny vaovao nampitaina tamintsika moa zany fa tsy dia misy ininona zany fa fombafomba ny zavatra ihany zany iny le any anatin'ny dôme iny mandeha le taimbaka kely samihafa le taimbava kely samihafa any amin'ny beloty koa misy an'iny fa rehefa zany tsy mifampikasotanana tsy mifandrombaromba sensisa dia tsy manino zany fa raha mbola resaka fijorona amina foto-kevitra iombonana foto-kevitra samihafa foto-kevitra zay mety amin'ny lalan'ny tsy hitovizana dia tsy dia mampaninina ihany zany fa le mifampikasitanana ilay mifanondranondraka zavatra tsy mendrika ilay fandradraona na mampiasa fitaovana amin'ny tsy tokony izy azy zany dia fadiny zany satria na hoan'ny nandany na hoan'ny ankilany tsy ahita tombontsoa mihitsy amin'izay resaka hoe fifandonana zay dia voasoroka moa zany fifandonana zany fa noetontsika izay fanamariana kely zay zany
raha ny fantatra dia ny avany sabotsy namenany koa efa miomana be mihitsy ny maromaro ny message ato fa ny zafy manatany efa sasamiandry zay aty sabonaminy rehefa misy fiany zany andraisana azy dia efa manao installation zany raha vaovaoraintsika ny ilany avy any sabotsy namenany sabotsy hafa dia namehana hafa tsara ho fantatsika moa zany ambaty fotsy tsara fara zany mbola izy daholo zany ambohidrano fanakaikeo daholo be lanitra zany fanakaikaiky eo daholo zany rehetrarehetra atsapandrano aty amin'ny ilany ilafy iny ilafy aty fa mitseny sabotsy eny tanàna zany eny tanàna zany ka eo amin'ny soma koa zany no iainy fa rehefa miresaka soma koa zany tsika raha ny fantatra zany tsy lavitra eo dia misy fionan'ny mpanao politika avy amin'ny antoko politika maro be mihitsy zany zay efatra amin'ny 7 maraina izy ireo no ny hiboka tamina toerana ray eny amin'ny faritsy iny zany zay haka fanapahan-kevitra politika hanoana ny collectif de candidat de tohisy fanambarana sabotsy namena zany dia eo ndray zany no efa miomana ho amina kianja malalaka lehibe zany reo collectif de candidat rehefa maro be dia maro be ny miandry eny amin'izao fotoana izao ankoatran'izay satria ty androany ty ihany koa mbola mitoy le fitokonana ataon'ny syndicat nikajara Rakotomanantsoa dia eo ampiandrasantsika zao hoe aizandray inona ndray fa miomaly teo zany ny teo anivo ministère fanabeazam-pirenena fa ny mpiasa teo anivo ny anteny meram-pirenena ihany koa dia nahazo tsika ny vaovao an'ny omaly fa nanao an'izay fanarahana ny hetsiky ny SSM zay na ny firaisankina ny syndicat eto Madagasikara zany firaisankina syndicale eto Madagasikara na ny SSM dia nanao banderole lehibe mihitsy izy ireo ary dia nisy afatra faharoa ihany koa napitaina tamin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena raisiny andraikitra fa ho andamosinao izay ho amin'izany latabatra boribory zany dia fa message daholo zany dia miandro zany tsika amin'ity androany ty hoe aiza ihany koa zany ho an'ny syndicat manahoana ny eny ministère ny fanabeazam-pirenena mbola misy zavatra hitovy hoe manahoana ny eny anivo ny fahasalamana manahoana ny eny amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manahoana ny eny anivo ny croix manahoana ny eny amin'ny anteny meram-pirenena manahoana ny eny amin'ny anteny meran-dolona manahoana ny eny amin'ny faditseranana na aladoany samy hafa eny zany rehetrarehetra zany andrasantsika dia ho hitantsika eo zany ny fivoarany vaovao maro samihafa fa ity vaovao ty moa zany nikaja rehefa ohatran'izao dia bobakisation be mihitsy dia anjarantsika nomezaka mizara azy ao anatin'izay fizaram-baovao hilainy ny mpanaraka antsika ao anatin'ny fandarana angaretona izay fa manazava-kely fotsiny zany ho an'le resaka andriam-potsy avy any Fianareva be teo dia tafiditra tamin'ny laharana mihitsy izy ireo ary nitondra banderole zany fa efa manomana ny any tanàna ny hanoizana ny hetsika maro samihafa fa tsetsatsetsatsarotra ny lazaina fa misy district ray moa zany any amin'ny faritra analanjorofo any tsy mahay propagandy afa tsy mamonomby dia ozy le nandefa sary sy nandefa vao aty amika aondray efa mamonomby aondray zareo dia nalefa le sarina vilany be dia raikitra indray zany ny famononomby fa fampinanakanina fampiakanjona akanjo oransa ho an'ireo mpanaradian'izy ireo dia asa ve reo be ny tanàna nandoalika tamin'ny fotoanandro sa mbola ijoro rehefa ninjera mividin'ny lavanilina ka mbola iantso indray hoe ity mavita azy ity tena mendrika ity ny tena mpandroso asa aloha fa raha nanantena hoe avy telo eny ny vidin'ny lavanilina dia nienjera ty any 3,000 ariary ny kilao any lavanilina maintso amin'izao fotoana izao enikatsa zany rehetrarehetra zany fiditra ao anatiny ataontsika hoe zava-dehibe tsy tokony ho adinona daholy rehefa miresaka tsika ny
ataoko eo an-dalana misy ny firenena amin'izao fotoana izao tsy tokony ho adinoana satria nahoana tsy tokony ho adinoana satria ny vanim-potoana izay ataontsika mihitsy hoe misy ny firenena amin'izao fotoana izao zany a dia vanim-potoana tsy maintsy hitodian'ny olom-pirenena tsirairay ny amin'ny hoe inona ny vokatry ny hitondrana ny firenena hatramin'izay zay zany dia vanim-potoana misy atsika amin'izao fotoana izao tsy vanim-potoana fotsiny io zany a izy nenina izay hoe mitsingalam-bongidina fotsiny na misavombona fotsiny na misaviry volina fotsiny fiteny olom-pirenena tsirairay tsy zay zany le vanim-potoana zao fa vanim-potoana tena hoe apetraka amin'ny tany ny tongotra dia ampiasaina ny saina sokafana ny atodoha dia jerena ny manodidina dia manaraka ny raharaha politika samihafa dia mba manao bilan ianao olom-pirenena hoe ahoana ny tondrana nyity firenena ity hatramin'izao satria ity no fotoana iverena ny fahefana eny am-pelatananao zay zany le izy de rariny be fa ny razafimana tany raha niverina trany mividiny lavanilina tamakafakana nataony tsy mahagaga ary fidiramana andray be raha niditra lalina ny amin'ny hoe ny rahararo mivosy zany ene ka mahatafiditra ary antanina olona maro samihafa eto amin'ny firenena satria ny famatotra tamin'ny fitantanana ny firenena ity resaka kolokolo avolenta manahirana manala baraka mampibridana ny Madagasikara ity mampifamatotra mifamatotra amin'ny fitantanana firenena satria Gemfield any Londres any no migadra le olona any le fitsarana ny mandeha fa ilay olona io amin'ny fotoanany samborana azy dia mpiara-miasa akaiky ary isan'ny mahalala ny secret ny fitantanana ny raha-panjakana eto Madagasikara akaiky fomba tsy ara-dalàna ny pratikana mafia zay mety azo vany hiteraka fahavoazana sy fampahatrana ny maro anisa satria mandeha any amin'ny vitsy anisa ny voly mandeha any am-posiny sasany ny voly eto amin'ity firenena ity rehefa mpitantana sy manara-dalàna sy mifamatotra amin'ny resaka réseau mafia sanatriny zany no tonga amin'ny fitondrana rehefa fifidianana maloto no entina eo amin'le firenena dia mila dioviny zany rehetrarehetra zany dia tahaka an'izao zany ny ambiance rehefa hoe mandeha izay atao hoe TAP zay ho an'ny districtfilaminana mandrindra sy ratolo-janary miaraba ny namana faniry razafimanatany nikajy rakotomanantsoa arfidy raha manandray be amin'ity maraina ity miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana angaredina kopahatanana manokana nareo eny amin'ny avara-drano iny na sabotsy namehana sy ny sabotsy namehana efa nazavan'ny faniry teo moa zay ireto olona manao ny diady reto kopahatanana daholo misy ihany koa ny mandefa afatra sy miantso aty aminay avy any ampanefena kopahatanana daholo zany rehetra zany ny namana mpikirakira ny lafiny teknika eo ambadika ao zay tarian'ny Clarisse Razermanana kopahatanana ianareo nresahana teo moa no makasika ny antipisine ity diabetisa dia alefatsika ihany ny sary no entiko ny famakafakana foy momba ny zavatra misy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao raha omaly ny tenako ny resaka momba ny resaka ny hoe fifampiainona dia ho an'ity anio ity dia te hitondra resadresaka momba ny hoe tahotra resaka foana moa ny hoe tahotra resaka foana ny makasika ny hoe matahotra an'izao retsy na matahotra an'izao zary
tsara manamarika aloha ny piano radio fa misy an'izany feo zany ny feo eny an-kiany zany ary hita fa miasa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana mandrindra ny fifamezivezena sy ny fifamoivozana eny amin'ny toerana izay anaovana an'ity diabiam-pilaminana ity. Tahotra amin'ny resaka tahotra moa isika ohatry ny samy matahotra daholo angamba zao ny olona rehetra tsisy tsy matahotra fa ny antony tahotra sy ny fanapahan-kevitra vokatra zay tahotra zay ny samy hafa. Ny tahotra rehefa matahotra zany dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisinao anatin'izay ary misy ny fiarovan-tena ataonao. Raha ny vahoaka malagasy aloha nanisy zany tahotra nandritry ny 5 taona teo eo zay amin'ny tsy fandriam-pahalematra ny zavatra mitranga rehetrarehetra tsy afaka ny nanao nin'inona fa dia very fanambola velona toy ny voalala voatango. Fa nyresaka mantsy tsika teo makasika ny resaka roa mivosa misy tahotra re tompoko ao ambadika reny. Ny tahotra efa nentina teo amin'ny ankapobeny ny antony iny ange zao hoe ny ray voalohany hoe mampatahotra ny mpitantana teo aloha izay mety hiteraka fanadihadiana ngeza be sy goavana be araka ny tenen'ny fanihery Razafimanitany sy Zokobe ary fidy Ramanandray be teo. Misy tahotra ny amin'ny fisiany zay zavatra zay dia misy fanapahan-kevitra zany hoe ndao hisisihana ny fifidianana zay fifidianana hita fa maloto satria izay ihany no mety ahafahana mandresy ao anatin'ilay fifidianana. Fa hitantsika ihany koa anatin'izay ny vokatry ny tahotra dia ampiasana ny fananam-bahoaka zany hoe ny fitaovam-panjakana zay zantsika izy fitaovam-panjakana ampiasana ny mpiasam-bahoaka mpiasam-panjakana terena mihitsy moa zany raha ny tena marina. Dia amin'izao fotoana zao ilay vahoaka zay efa tsy manapidiny niaritra fahasahirana ndreny 5 taona dia vidiana hoe vidiana dia tambazan-javatra mba hanaiky hifidy ny tenany zavatra tenana olona anankiray fa tsy hoe tenan'izy endrika tahotra ny mahatonga an'izany. Na dia milaza za le olona sasany reo hoe tsy matahotra izy eny mety tsy matahotra moa zany fa ny etsika zay hitatsika dia mifanohatra amin'izay. Mitomby ihany aloha zany mpitandro filaminana eny an-kianja amin'izao fotoana zao raha ny hita misy mpitandro ny filaminana miara-mandeha miaraka amin'ny mpanao diabe misy ihany koa mpitandro filaminana nandeha fiara teo hitatsika fa dia mandrindra an'izay fifamezivezena sy famoivozana zay moa zany tena ataondrareo tsy misy ny bomba mandaza-dranomaso aloha tsy misy ny fanositosehana mahafinaritra mahita ny iza ty solombavam-boaka ty Jery Randrembolaina Jery Randrembolaina solombavam-boaka navaradrano miara-mizotra amin'ny mpitandro ny filaminana misy solombavam-boaka maromaro reny iza koa faniry ie ny solombavam-bahoaka naina miaraka amin'ny candidat Jean-Jacques Ratsetson aloha efa hita eny zany amin'izao fotoana zao. Ny tahotra mbola verina kely resa tahotra teo. Ny tahotra dia miteraka hetsika tsy voahevitra tahaka n'ilay resaka fitsikolovana nentina teto tamin'ny fakomaly sa omaly ny tondrantsika an'iny hoe lasa misy ny fitsikolovana ny fiainan'ny olona nampiasana ilay prédator tahotra ny nahatonga an'izany. Fa ity resaka roa mivosa ty tena mbola misy tahotra ngeza be raha tohany ka tsy lahany eo io olona io azo antoka zany fa tsy maintsy izy hifanonona anazy ka tsy anana n'ilay immunité présidentielle ntsony izy ary amin'izao fotoana zao moa izy tsy manana an'izay ka misisika mafy izy ny mipetraka eo amin'ilay toerany mafy aloha mba ahafahany miaro ny tenany satria rehefa misy ny tahotra ho teo dia tsy maintsy hiaro ny tenany ny olona izay manana an'izay tahotra zay fa le endriky ny fiarovan-tenany samy manana ny azy. Ny reto collectif de candidat reto matahotra ny fivarianan'ny Madagasikara any akady dia misy zany ny fiarovana any Madagasikara tsy ny fiarovana zareo ny tenany fa ny fiarovana ny Madagasikara hoe ndao arovana amin'ny zavatra efa hita fa amodika ny firenena amodika ny hoavin'ny taranaka andao arovana zany zay ndao takina ny zavatra ara-dalàna sy ny zavatra madio. Ny malagasy zay efa natahotra nandritry ny 5 taona ho na ny ohatran'izay azy tsy afaka nanao ininina tsy afaka nanapa-kevitra fa nanaiky natao fitaovana teo aloha fa manaiky atao fitaovana ihany koa amin'izao io fahatongava-tsaina io isika ve mieritreritra fa ny fahatahorana izay nanan-tsirairay
dia mijanonao fahatahorana fotsiny tsia mila manapa-kevitra isika ary fotoana tsara indrindra zao erovantsika ny tenantsika fa erovantsika ny Madagasikara ihany koa tsy hijanona ao anatin'ilay fandrika amin'ny resaka rabola sy ny resaka fanerena. Misy moa ny mpiasa matahotra ny hoafindra toerana dia manaiky tsy sazoka hoe manaovany zao dia manaovany zao dia manaovany zao. Misy ny sasany no mitahotra tsy hihinan-kanina dia tsy maintsy mandray vola kely 5,000 na 5,000 raha ray alina amin'ny fanangonana larana kara-panondro miaraka amin'ny anarana tsy ho mety iny reny fa samy manana ny endriky ny tahotra ny tahony tsirairay. Mitahotra iombonana aloha amin'izao dia mitahotra amin'ny fahantrana izay misy eto Madagasikara, mitahotra amin'ny fanararotam-pahefana misy eto Madagasikara, mitahotra amin'ny tsy fanarahan-dalàna misy eto Madagasikara. Izany rehetra zany no iarahantsika mandray ny anjara BRICS, ny anjara andraikitsika izay tandrify io mba tsy ho tratra be manaiky fotsiny hoe ny tompoko fotsiny no avalitsika n'izay tsy fanarahan-dalàna sy zavatra efa hita fa tsy mety. Ny zavatra mitranga eto dia azakazaka mandeha makany amin'ny fiarovatenana olom-bitsy, fiarovatenana olona izay mahafantatra ny tenany fa tsy manara-dalàna. Ny tsy fanarahan-dalàna resahana tompoko dia tsy hohan'ny tena, tsy hoara Siratolo-Janahary, tsy hohan'ny Arifety Ramanandraibe, tsy hohan'ny Nikajy Rakotomanatsoa, tsy hohan'ny Fanira Razava Manantany. Zay le resahana eto fa hohan'ny Madagasikara avadio fandraisana fanapahan-kevitra hetsika hoan'ny fanavotam-pirenena ny tahotra zay misy ao aminareo olo-pirenena. Izay era resahana teto isanareo tsy matahotra ny gadra anareo ve aiza moa misy olombelona tsy atahotra rehefa misy ny antsotsay zay mahazo azy fa atao zay ho fitaovana ienti mitsaka sy enti iarovatena iarovana ny firenena. Mitahotra raha mijanona eo amin'ny tahotra fotsiny dia tsy misy fivoarana na ny tenanao manokana na ny fiainam-piarahamonina na ny firenena. Ka jereo ny zavatra misy any ivelany aizany move misy tahotra tatoraka izany ihany koa amin'ireo ataontsika hoe sapan-draharaha misahana ny resaka kolikoly Madagasikara. Resaka roa mivotsy efa ela be tenen'ny Fanira Razava Manantany teo moa efa nresahana foana ny makasika an'io aizany Bianco manoloana an'ireny zava-mitanga reny. Tsy misy fanadiadiana misokatra nefa fiainam-pirenena reny ary mazava tsara raha ny fanadiadiana fanirahana ilay Ramatoa nandehanakany Londres fa tsy nanira-tena araka ny voalaza. Ivoaka moa marina amin'ny fahenina ny volana febroary taona 2024 no andeha ny fitsarana ny resaka raharaha roa mivosa iny. Dika zay tsy maintsy hiazakazahana mialohan'izay zany eo angely ny mampatahotra an'ilay olona sasany hoe ataovy isisio fifidianana io satria izy zavatra be dehibe hitranga amin'ny volana febroary 2024 ka raha tsy misy fiarovatena vokatr'ilay tahotra ny resahako teo misy tahotra ange ao e. Tsy manana la immunité présidentielle le olona efa nresorona teo amin'ny fitantanana azo enjehana tsara zany izy ka dikan'izay tsy maintsy hiazakazahana ny fifidianana fa raha vao miembotra ny fifidianana ho avy any ny fitsarana ny Londres anisan'ny tsy afa-miala ao anatin'io raharaha io ny mpitantana teo aloha iza no voatonina zay fotsiny hoe iza no voatonina ary iza no voantso makasika an'ity raharaha kolikoly avy leny. Ny zavatra mitanga aloha eny an-kanja dia tanterina ihany mizotra am-pilaminana ny mpanao ny biabiam-pilaminana tarihan'ny solombavam-bahoaka ty aloha ty miaraka amin'ny candidat Jean-Jacques Ratsetson ny olona aoriana dia manaraka ny fandaminana miazo ny sisin-dalana mba tsy hanelingelona ny fifamoivoizana. Zava-dehibe ny fisian'ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana zay tena mandrindra dia raina le fomba amam-petsika ataon'ny mpitandro ny filaminana hoe mametraka an'ilay aro
eo amin'ny fiara sy ny sisin-dalana zay andeha isoran'reto mpanao diabepilamina reto ny kopakopatanana moa zany andalana tahaka mahazara dia misy foana ny kopakopatanana ataon'ireo mpanao diabepilaminana dia misy ihany koa ireo olona zay efa miandro hiazo an'ilay diabepilaminana ka miamy sisin-dalana ty amin'ny akavia moa zany raha ny lalana hitantsika izy zao dia misy andreo manao akanjo fotsy miandry ny fandalovan'reto mpanao diabe reto ary efa misy ny miandro koa vondron'olona maromaro miandro tsy manao loko hafa akory zareo misy raha matokely mitaiza dia ny orakoraka moa eny an-dalana no oesiny sifilesiny ary ohatrany tsisy bapamba ty namana kaza any anatiny any mahely any tsika feoana bapamba sy ny sisy fa zava-dehibe nanompianao teo Siratolo-Janahary fa ny zao hitantsika amin'ny sary zao zany no atao hoe fiaraha-mientana ho an'ny eny avaratrano eny vao manomboka moa zany izy io satria dia teo amin'ny 30 minitra teo zay latsaka kely no nanomboan'izay diabe zay ho an'ny eny an-toerana ary reto ny olona reto zany zao efa kely sisa dia miandrolesindana pirenena na tsy afaka manaraka an'ilay diabe aza dia mampiseho moa zany ty toerany tia milana mianavaratra dia mandroso foana zany amin'izao fotoana zao efa tia ananina izy ty efa hidina n'le fidinana be iny ao aloha raha tsy disotsika efa lasa lavidavitra ihany zany ary dia mivezivezy foana ny olona moa zany ny fiara ihany koa mivezivezy foana distrikna Avaradrano isan'ny atao hoe be vahoaka ihany koa raha izay ny fomba ilazantsika azy misapananakady kely efa mihoatra kely ny sapananakady kely izy ty raha ny sary zany arak'izao hitantsika izao ny anireto ao anivony collectif de candidat reto moa zany dia mazava ny antony izay hitarian'izy ireo zao diabe zao ny sary hitantsika eny an-toerana solombavam-bahoaka candidat Jean-Jacques Ratsetson Rivo Rakotovao ihany koa raha ho an'ny eny Avaradrano dia misy filoham-pirenena ihany koa mipetraka eny filoham-pirenena teo aloha zany Rajoelina Romampianina manana tanàna eny aveny mihitsy no fiaviny ao anatin'izay dia hitantsika eo mijerytsika ny solotena an'ireo candidat izay mety tsy eny an-toerana miezaka mitazantsika zany aloha amin'ny sary amin'izao fotoana zao ny Rina Rakotoarjona Désiré Ranarsoa avy amin'ny Antoko Anjomara sy Rivobaovao isan'ny tazantsika ihany koa anatin'izay rehetra zay fa dia iny le bampampandraisany sy Ratolo-Janahary teo mandeha miadana mandeha mora moa zany izay diabe zay misy antsoantso avy any amin'iny district ny Ambato Finandrahana iny amin'izao fotoana zao hoe zahay tsy sanana fa dia mihevitra fa ny filazana hoe marary saina ny panina dia dikanay hoe izay ny fidy azy mihitsy no adala koa manaitra antsika ato amin'ny district Ambato Finandrahana ray manontolo zany mba tsy hanaiky ny tranga tahaka izany raha hafa mihitsy iny ankilan'izay raha miseramano avy any Ambositra ray dia miantsony amin'ny hoe tena tapatapaka be anareo nefa mahaliana be aty Ambositra enon'ny olona rehetra aty Ambositra ihany koa ny fandarana angaredina dia ahoana moa zany tokony ambarantsika amin'izany ho an'ny namana teknisianina samihafa mandray an'izay anjara tandrefy azy fa be dia be ny fantsona ahafahantsika manaraka n'izy ty dia everina hoe miovaova mba mikarokaro baovao eo ny efa fanaon'ny olona ihany koa dia manatona mihitsy any amin'ireny onjam-peo sy fahita lavitra samihafa reny dia maka n'ilay angaredona ray manontolo hoentina amin'le karta kely iny dia rehefa farany herinandro zany dia any ambany ravikazo rehetrarehetra mitatatata ny raviokata dia manaraka n'ilay fandarana angaredona ihany koa fa dia mandeha mizotra ity diabe ity ny zandarma zany dia manainga ny olona tsy ho eny ampivoanarabe fa ho eny amoron-dalana dia mifandray tanana ihany koa ny olona zany miezaka manaja ny fandaminana samihafa ao anatin'izay diabe eny amin'ny district Avaradrano izay be dia be ny message voaraintsika momba ny hoe efa miandry zahay ty andalana zany fa dia rahantsika eo foana moa zany ny ambiance mikasika an'izany rehetra izany misy vaovao fa ny razafy manantany mikasika ny hetsika amin'ny alahady eny amin'ny Coliseum
fa dia andrasantsika moa zany misy vaovao famotofoto kely ihany ao sa fotofoto kely ihany ao dia andrasantsika mihitsy ny fahatongavany vaovao samihafa zany a sy ny vaovao voamarina dia hoentsika eo ihany ny fanazavana mijery ny pejy fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany koa eto satria tsy afaka ialantsika moa am'izao fotoana izao ny atao hoe fahafahana mitondra ny famakafakana manoloana ny valy an'ireo rakety samihafa izay nambarantsika foana teto amin'ny fandaharana fanira zafy manatany hoe ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zany a dia tena manana ny fahefana hitsokan'ny rivotra politika any am'izay tia nitondrana azy am'izao fotoana izao hotsofina any amin'ny fisafotofotoana ve sa ho any amin'ny filaminana fa mbola tsisy neninina aloha zany ato amin'ny pejiny HCC fanira zafy manatany zao aloha voalohany indrindra teo amin'ny sampaninakady kely a dia somary mihazoazo eo dia mijanojana kely dia miandryandry eo iny le sarobolany iny le sarobolany iny misy avany sabotsy namena zany sy taratany volonondry anatony fa eo ampiandrasana ny kandida zany am'izao fotoana izao zany a ireo olom-pirenena ny eny atoerana dia député Jerry Randrembolaina sy député Naina Batobitsy aloha tonga dia zay ny resako samy avaradrama manko izy mirala avaradrama misy ASB ny atao hoe zany dia iny asabinamy mamakamakany dia tonga an'iny ny be zany a dia makatia ambomanakely ambomanambola sy ny sisa zany ilay arabe no manasaraka azy fa ny kandida Jean-Jacques Ratsetson zany a sy ny solotenina kandida samihafa nefa tonga eny dia efa eo ampiandrasana zany satria ho avy eo zany kandida maro samihafa fa mikasika an'le zavatra nambarany nikajy teo zany a dia misy fisafotofotoana ve sa misy inona mikasika an'le hoe hetsiky ny kandida ho eny amin'ny collégium sy ny sisa dia misy fanazava-kevitra moa tamina onjam-peo Ravavy namana fa raha ny vaovao fatatsika ihany koa dia mitondra fanazavana amin'izay zany a ny kandida anankiray izay voaresaka ao anatin'le izy a dia ohatrany hoe tsy manana programme eny izy fa manana programme hafa mihitsy a fa zao zany zavatra tadiavina dia hoe ny préfet dia mila mamaly ny fangatahana nataon'ny collectif de candidats efa napetraka tamin'ny alatsinainy na solombamboaka fa hanao hetsika ao ny collectif zay a nieritreretana zany na io sabotsy dia hoe malalaka indray zany fa ty amin'ny lahady indray zany nieritreretana anaovana azy ka na sabotsy io na lahady mila mazava zany eo anivon'ny préfet de police hanazavany zay hitrangany zavatra zay enikajy Rakoto Manatsoa satria everitsika zany fa tokony misy zavatra zany mba ho resahana sérieusement misy nyty resaky ty ho an'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra eo anivony zany préfecture zany mba tsy ho lasa fitaovana politika lay préfecture fitaovana politika zay eo ampialatanany le mpitondra fanjakana zay te hiverina amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena zany ka mety hanana fomba na hanana intérêt ahafahana milalao baolina amin'izay mety ho tombotsoany le mpitondra fanjakana zay kandida amin'izao fotoana izao le nyresahantsika teto hoe mbola tsy namindra fahevana nge io olo io e zay mbola mety manana lafinjavatra any ambadika any isitosotomana ma hoe kandida azy ma hoe tompona ndraikitra voalohany azy amin'ny filoham-pirenena teo aloha azy dia mbola manahirana zany zay nitranga-javadraika izay nytiatsika resahana ny amin'izy hoe aiza aiza moa zany le fomba fiasa satria raha latsinainy nefa nametraka fangatahana ho an'ny collégium mandraky ty ny androany tsy mety manome valony mahafapo zany dia otsika ohatra mba tsy norma ihany a eo amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra tsy sanatry nyzany akory fanana amin'ny préfecture akory ny collégium tsy hoe fanana amin'ny fitondram-panjakana fa anyvaoaka malagasy io ka raha misy olona mafemifepetra amin'ny fomba ampiasana izany a mba tokony mba mendrika ihany homena fahafapo rehefa hidina tsy azo ampiasaina nikanjany 320 me rehefa nanaovana parka botanika nikanjany démocratie Ambohijatovo ary rehefa tsy ahafahana maneho hevitra amina toerana maro samihafa dia mba sokafana kosa le collégium zany satria fanamby lehibe ho an'ny collectif de candidat ny miditra eo amin'izany collégium matsonjombe zany enikajy Rakoto Manatsoa zay indrindra misy tantarany daholo mantsy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena fa ny Razafy Manatany raha zao dia be zao dia tsy tonga fotsiny amin'izao fa dia miandry zany tsika ny hoe toy ny ahoana ny fanazavana samihafa manodidina an'izay etsika rapitso na raha afaka pitso eny amin'ny collégium izay am'izao fotoana izao tena ininay tsy resahana mihitsy aloha lay atao hoe vaovao miditra be dehibe
momba n'izay hetsika izay a satria ny antony de tsotra vaovao izay ampitombona tsara atsika olo-pirenena no tanjony ahafantarantsika ny hoe tahaka an'izao zany a ny fanapahan-kevitra raisina ohatran'izao ny andaminana ny fandaharam-potoana sy ny programa amin'ny sabotsy alahady zao dia ho ampitaina eto amin'ny fandarana angaredona ihany a izy hoavina zay rehetrarehetra zay avy any maeva tanàna any fanirira zafa manantany misy mahatonga afatra ny hoe mba ataovy izay ampilamina tsara nylay fampitana mivantany fa tapatapaka be de misy miteny ihany koa ny amin'ny hoe amafiso ilay fanazavama momba n'le naturalisation fa mbola betsaka ny tsy mahazo e ao anatin'izay de fa zay moa ny resaka eto miandalana fa de midina raha ity lalanyity zany a dia efa midina iazo efa mahatazana sabotsina mena zany zao ty toerana misy an'ilay tontolona satria amin'le fidinana be ery ambany ery ny station maromaro misy Jovena eny de misy Galana raha tsy diso tsika ery ambany ery a dia vita zay de miakatra atapitsena ao amin'ny tsenany sabotsina meanao zany a de ao alolohatsika malala hoe mivily maka izy fa ny fampitamba vaovao ray zany dia tena miandamy ambavy hitatsika amin'ny sary ihany koa zany ary mpitandro filaminana mihitsy no mikadre zany hoe manamorona zany a ny reto ampanao fihetsiketsehana mpanao diabe reto zany hoe mamela azy ireo tena anao an'izay fizoran'izay ny vaovao tsy ampy amintsika moa zany am'izao fotoana zao fa ny hitazafa manatany ny lohany ty hitatsika ty fa ny vodiny le filarina zany a dia any rina be any ampahambavao ny amranesana hoe mbola misy any misoma koa amitsika miteny zao a ny sasany amin'ny reto mpanao diabe reto de ny aty aloha zany manao hoe pas vite devant na hoe mba miandrandrasa aloha moramora le ty aloha ny any arina ndray de manosika araka le filazany arfito hoe le faso sy ny sisa fa dia ao anatin'ny filaminana le bapapa koa mge mandeha ikajy rehefa mandeha le bapapa zany de velona le latsy tanana sy le disoroka zao hitatsika zao a de ilaina koa le ambiance sy le zavatra mitrangany amin'ny lalana eny nikaja rakoto manatsoa amin'le midina fidinana zany izy ty rehefa miantso indray moa no namana ny ikanja le vety de raina mihitsy lay oloha zany ary de mahafinaritra zay ne le ozytsika hoe ady varotra ataotsika eto amin'ny fandaharana angaredona mba ho lasa fomba mampanao eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara ny fahafahana maneho hevitra an-dalambe rehefa misy teboka heverin'ny olo-pirenena tompo-pahefana fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka ilana fijoroana izy ireo metraka arofaniny fa dia de raina mihitsy ny fihetsika mpitany filaminana aloha zany etreto ny amin'ny hoe makasisiny a dia sady mandefa ny fifamovoizan'ny fiara dia manemitra ny sisiny zany a mipetraka ho tena manda ary ny reto mpanao fihetsiketsehany reto ao anatin'izay hoe fiaraha-miaina sy fiaraha-monina fanajana ny jonony rehetra izay mba ahafahan'ny fiara mandeha ahafahan'ny olona mivezivezy ahafahan'ny mpanao fihetsiketsehana ihany koa sy ny manana zava-tinaky manoloana ny vanimpotoana tahaka izao a mba maneho an'izay fitakina izay zany dia mandeha araka ny tokony ho izy a izay dia be rehetra zay a fa dia mizotra kilometatra maromaro indray ty androany ty lory zala rehefa jerena ny zava-misy eny akanja satria raha ny ainga taty Michel Lambotra Rahaba taty no efa mitsotsoroka iazo ny isabotsina mena am'izao fotoana zao a dia iarahantsika mahafantatra zany fa lavidavitra ihany kanefa dia mipetraka ary taza maso a ilay ataotsika hoe firaisakiny amin'ny rombiny folo ora zao de misy ny ako voaraitsika etony hoe efa misy mitabataba sy miklaxon na ny ambadimbadika rehetra any amitsika miteny zao zany zay moa le fanetana ny fiarahamony pireneny hoe azadino a ilay fanehoana zany fa mila misy zavatra tsy rariny eto ary de tena izay zany nitandrifiny olo-pirenena no hoe mitabataba mampaneno klaxon mampaneno sarbolany mampaneno kiririkoka ao anatin'izay fifanentanana samihafa izay a eo amin'ny folo ora hatramin'ny rombiny folo ora hatramin'ny folo ora amin'ny rombiny folo ora sy folo minitra zany zany hoe am'izao fotoana na rahantsika ny fandarana angaredona zao zany a no isin'izay atao fiaraha-mientana ho an'izay afaka manao an'izany ny miklaxon mampaneno kiririkoka ary ny mampaneno sarbolany samy hita daholo moa zany rehetrarehetra zany a eny amin'ilay toerana zany ao anatin'ilay diabe a amitsika miteny zao de vaovao isan-karazany ihany koa zay raisinay ity aloha zany ny sary hitatsika zany ny sary somary miandry kely indray aloha satria mandeha mafy be ny aty aloha
dia ny anirina ihany koa andrasana amintsika miteny zao zany misy ny vaovao zay ezahantsika ampitaina ihany vaovao manodidina indrindra zany ny fanehonkevitra avy amintsika olo-pirenena misy teboka maromaro zay atsipin'ny olo-pirenena dia iverinay to ny fandarana fandarana angaredina ihany koa hoe azonay tena ampitaina mihitsy mba ho voarainy ireo mpikarakara eo anivon'ny collectif des candidats zany ny etaetan'izy ireo mba ahafahan'ny olo-pirenena tena mahazo tsara lay ampijoroana zany dia ny hoe mba ataovy ny fandaminana ahafahana mitetin'ny distrika samihafa ka tsy voatery ireo collectif rehetra no mandeha fa rehefa misy solotena sy ny solotena an'ireo candidat dia efa zava-dehibe zany mangetaetitra tahaka ny teny meritry atosika ny distrika maro samihafa amin'izao fotoana zao ny amin'ity hoe mba aneo zany ary ny afatra zany ny akanja dia ny hoe ny anenivon'ireny district reny dia misy mpanao politika zany eo amin'le tanàna mba tiany vahoaka ahita ihany koa ny fijoron'izy ireo manoloana ny reto collectif reto satria misy mpanao politika zany zay ataontsika mihitsy hoe tena mieritreritra fa tompon'ny tanàna any amin'ireny district samihafa reny efa tazantsika eny an-dalana eny ny candidat maro karavalomanana zany raha tsy disotsika izy moa zany efa tazana eny ihany koa ny candidat Herra Jonary Mampianina ihany koa io Sanai Yususena na leme na sana Mitangana ana wangareduna Anatana lalapanu rendana Izainulala na zwale Ndawano mitabe Teutani samba chiti Madagasi kiara Asafi Fahaduvana lamba fuzi fa marina nandao milanao nitanye Nifuaza sahi mitue yandao fa milanao nitanye Lamba fuzi fahaduvana lamba fuzi fa marina nandao milanao nitanye Zona mengkezana kutumana to dia hoe misy ny fiezahana any badibadika rehetrarehetra any entina anaparitahana zany anapatitahana mihitsy ny fiaraha-mientana na izay totsika hoe ady atao misy fivizana langa mihitsy zao tsy maninona miteny amin'izany fa niditra directa mihitsy ny tamina aina manjery raha vavy hafa ny ray tamin'ireo candidat raiky ambin'ny folo tsy mampanina miteny zany ny candidat larina fahatelo ambin'ny folo
sy teny anjely solonay koa mitondra fanazavana zany hoe démonter direct mihitsy nylay ataontsika hoe méthode na pratika entina anapitehana zay hoe ady atao am'izay le point anakefatra ao anatin'lay firenena izay a izay système na hoe zarazarao ajakana izay satria misy olona namany enikaja mahazo tombontsoa amin'ny fipatitahana na ny fiparitahana reto candidat raiky ambin'ny folo reto ka de misy miezaka mivoy zany raha nahita zao tsika namana enikaja namana faniry namana sia de hoe atramin'ny reo gazety piseho isan'andro de miezaka mihitsy hoe mandray a na misingotra izay teny ambara madinidinika any ambadibadika retseretsely a ho avadika ho avohitra ho alaune diabolisé amin'ny aino amin'ny gazety raha raisika ny eo anatin'ny l'Express de Madagascar de tena ataontsika hoe miezaka mihitsy mivoy an'izay a na hoe mikopakopaka mandrehitra afo manipy pétrole mitoraka lasantsy a ny zavatra anankiray mbo hisy ny firetana sy ny fahampitena na ny fipoahana zany toe-davatra zany ka etiko de mila mitandriny tsika menakavy mila maily tsika menakavy satria tsy moramora no nanangana nyzao ataontsika hoe fitambarana candidat raiky amby folo zao ary alliance contre nature contre nature de tena zao ohatra ka tsy ay fombiazana no mijery zay fomba izay a hoe ahoana ny fomba hitazomana an'izay vady ao anatin'ny tokantrano ara ny natambatra ny fankatiavana mivady naditra firitaona nandalo teny mairie tonga tany am-piangonana sy ny sisa tany amin'ny opérateur pasteur mbola misy any ny disadisa ao anatin'ny tokantrano fa izany akory tsy midika hoe nde hisaraky tsika menakavy a fa misy ny tanjona misy ny ady a iombonana de ny tenin'ny Ester manao hoe atoka ahoana ny jery loza manjo ty fireneko ty a any aloha ny tokony hitambarany eritreretra enikaza rakoto manatso i faniry a enikaja ici ny sara aloha zany zao hitatsika de reo ny candidat fa mitambatry misy solotena zany ao a ny fantanany feo azo ara de hoe mandefa solotena foana ihany keo ilay ny candidat sy teny randrena solonay koa miaraka amin'izy reo raha ny vaovao voaraitsika eto ihany koa ny candidat Jean Brunel Lajafy andro fa izay mandefa solotena ihany koa na tsy hita amin'ny vantany androany de misy vaovao voaraitsika ny amin'ny hoe ho feno reo candidat reo rehefa aveo hitatsika moa zany fivoaran'zany fa tena maro zay lainga voizina am'izao fotoana zay ry telo mirahalahy tena be deaibe any ambadika any moa zany de misy tena tsy hoe ono moa zany fa namana ihany koa mampita satria miaina tsika koa zany de manana namana izay tena hoe iangaviana mihitsy iaigny no famakavakana samy hafa miaingany mba ho tonga ty amitsika le izy fa isan'ny lainga voizina zany de hoe candidat Rolaratsiraka efa tsy miaraka aminao azy candidat tsony candidat tahina Razafinjely de misy miresaka hoe ny candidat sy teny ny candidat tahina Razafinjely lefa tsy miaraka amin'ny tsony am'izao fotoana sintsisa de misy milaza mihitsy ara hoe ny au niveau collectif hono rehefa mandray fitenenana de fanaratsina ny candidat sy teny ray manontolo raha ny fotsiny ono zany ny ataon'ny collectif dia misy milaza ihany koa hoe atramo reo syndicaliste mijoro de hoe fonctionnaire fantôme daholo ane reo mody migrève reo e zany rehetrarehetra zany zany lainga tena fahafikatrany ka anjaratsika foana moa zany no mitondra an'lay fanazavana zany a ametrahana ny vaovao amin'ny toerana tokony isy azy ary ametrahana ny fe na ny zava-misy amin'ny toerana tokony isy azy mba voarain'ny olo-pirenena de mandanjalanja ny olo-pirenena fa ny zava-mitranga zany a teo aloha teo any amin'ny resaka tambajotra tserasera no amafazana lainga reny moa le nanim-piatsika hoe misy page na pejy izay milaza zay tiany tenenina mihitsy fa tsisy manangana tsisy manangana fanady adiny io na pitiny azy mandehalefa any fotsiny vaovao mivila na vaovao mivoa na vaovao diso vaovao laingy mandeha fotsiny tsisy fanady adina am'izao fotoana zao koa atrarenenao manjery sisika mila tena mitandriny tsika zay ny antony joronay foana mamaty any natao anatin'ity fandarana angaredony ty mba hiresana amitsika miaraka amin'ny sary sy ny fanaporofonany amin'ny hoe zao ane le zava-misy de misy manontany reo ilay raharaharo mivoasy teo mba hiverenao azavaina tsara de zao aho avoakanay io le article amin'ny teny frantsais rehefa aveo de ho traduiseko
hoadikako amin'ny teny malagasy mivantana eto ny firesahan'ny maresaky resam-pirenenany zany fa tsy zao de zao aloha fa anarakytsika ny fivoaran'ny diabe ny akany zany satria izay moa no isan'ny tena vaovao lehibe amin'ny ty androany ty aiza no mety isin'ny kabary fanaovana de ahoana sy ahoana ny toyan'izy tya mahery 470 minitra ny amin'ny 20 mbola eny an-dalany reto mpanao misy zavatra tiako marina kely namana inkadirakotomanatso manoloana le ataontsika hoe famadiana ny resaka ataon'ny 11 candidat sy ny hoe fanaratsiana raha misy zany sisa de izao raha misy angamba ny olona afaka mijoro vavolombelona hoe mahena indrindra koatrareo olona hoe miaraka amin'reto candidat reto a de isika anisan'ny voalohany zany hoe ny teny ambadibadika any anatin'ny tokantrano tsy fantatsara aloha tsy fantatsika satria tsika tsy manana le prédator fa ny zavatra mandetony atsika de izao vo anomboka hiteny ny candidat vo miakatra fotsiny ambonin'ny pick-up teny zavatra baiko mandeha voalohany indrindra ny eto amin'ity plateau de hoe ampiakarony fo ny soan'ny télé ary mangina izay a aloha enonona ino anamboaran'ireo candidat reo a mba tsy ho tompotrano miono isika menakavy ka raha ohatra ka misy no afaka milaza fa hoe maheno sy mahafantatra hoe ina ny zavatra namboaran'reto candidat reto a mbo anisan'ny afaka mijoro vavolombelona amin'izany tsika namany nikazarakotomanatso fa teto aloha de mbola tsy naheno tsika ary tsy nahita fifanaratsiny samy candidat raiky ambin'ny folo raha ohatra ka atao anatin'izay vanim-potoana nanaovana ny diabe ampilaminana ity a no resahany ya namana enkaja iary fidra manandray be efa eo amin'ny galana zany sabotsy nameny ny tatsika iny zany a de hiakatra moramora am'izay de rehefa hiakatra dia hifarana zany a amikanja fanaovam-bolona ao asabotsy namiana zany a de efa miomanao zany a ao anaty toerana voafefy eo zany a efa misy sonorisation ao a de efa misy fanetanana maro samihafa zay tsy hoe misy artiste ao zany fa fanetanana fa efa misy olona miandry ihany koa ao ho an'ny fahatongavany candidat tsy tsika manamarika fa zomandro any fa tsy hoe sabotsy a tsy tsena sabotsy androany fa zomandro any de zao hitatsika amin'ny sary zao zany a ny fandraisana ny fiakarany reo candidat sy ny vaoka tena raha ny fampitambavao azika de hoe mbola lava be le filarana fa teto zany ho an'ny mpampitany vaovao amintsika ny kianjany de hoe mba hanaovisaorana ihany reo mpitandro filaminana satria miaraka nandeha tongotra tamreto olo-pirenena ireto zany a ireo mpitandro filaminana ny ainga teny ambotrarabo zay nanina moa zany ny encadré zany hoe nandamina ny resaka fifamovozana dia anisany zandary a misy ny polisy a misy ny miaramila fa tsy maramila misy miaramila ihany koa zany nandamina am'izay dia zay ingeny tadiavina nandiditsona maro zay iary fidy misy zavatra tsara marina ihany koa i namana fanily enikaza fa hoe ao sabotsina mena atao amin'ity toerana ity no manana misy ny beny tanàna hiavitra zany izay lany tamin'ny tsy miankiny avitra ho an'ny sabonamina zany tovolahy ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fahatanyrano sy ny eritreriny ary mandala tanteraka zany ataontsika hoe fahafahana sy ny demokrasia zany mazava loatra fa raha ohatra ka hoe misy ny fahafahana mihitsy ao anatin'izany kianja ny sabotsina mehana izany a misy ny fahafahana mizotra ary namela malalaka ny reto olona ireto andeha ohatra zao de tsy maintsy misy ny diatanany lehibe ny tanàna izay afaka niaraka ny fampiresaka tamin'ny mpitandro ny filaminana tao toerana ka ahafahana milaza hoe angadina nanana sy vinahitany zao ataontsika hoe filaminana izao miakatra ny sabotsina mehana afaka kelikely a de ivily amin'le fiviliana makeo amin'ny lapan'ny tanàna iny a ary de hiazo zany ny kianjan'ny sabotsina mehana malaladalaka ihany ikianja io namana inikianja namana faniry kanefa raha mijery an'izao vahoaka zao tsika de ohatrany hoe kelikely ny finoana hoe tsy hitovy an'le tany ambomamory aloha ty tsy hitovy an'le tany ambomamory a le fantôme ny olona le fa mba natao daholo ny fihetsiketsehana maro samihafa misy sary be tabe fa tena tsy nahazo kilina zany io zany le am'le hoe rehefa tonga anatin'le hoe tena efa tsy ho azonao tsony ny olona de tsy ho azonao zany tsy maintsy alain'ny olona aloha ny koveta sy ny robe sy ny t-shirt de takoza aloha de azo antoka tsy maintsy alain'ny olona aloha ny voly de aterina mody de aterina mody iny aveo de anina fa reny pratika reny zany le ijorontsika hoe ampy zay le fividianana de rehefa nanalakanjo izy de nanaraka am'le collectif andray rehefa aveo de tamin'iny zany no nandeha le resaka hoe nentina anao de koveta
misy fetrany ny herin'ny voly tsika dia mino am'izany eo amin'n'ilay toerana ty amin'ny banky BOA sy ny BNI sy ny station d'essence galana tia efa melohany le fiakarana iakatra ao atapitsely ohatrany mahita ny endriky ny mpanakato dama ao arindrinao tsy de mbola mazava loatra mbola samy akady fotsifotsy daholo nanaova reto candidat reto a zareo mbola misy zany le firaisan-tsaina tsy firaisakina ao anatin'izay tiabian'ny fotsifotsy zay a ahafahana manambara hoe tsy mbola misy aloha zany atseto a raha ny hita maso eto zay totsika hoe fisaraham-bazana na izay fifararatsiana voizina ezana voizina ao anatin'le firenena izay reo ane faniry razava manantany ary fidira manandrabe reo candidat reo tsy maintsy ho avy zay fotoan'izay hoe hifaninan'ireo e tsy maintsy ho avy zay fotoan'izay hoe hipifaninan'ireo ary ady hevitra reo hifanohatra hevitra reo fa eto aloha mbola tsy an'le dingana mbola tsy an'le izy satria mbola ty amin'ny resaka fanomanana an'le kianja fotsiny mihitsy aloha io hoe ahoana ny fandehan'ny arbitre toy ny ahoana ny fepetra ho an'ny arbitre iza daholo ny afaka mandray anjara am'le tena fifaninanana mba tena hitovy le kategoria fa tsy hoe kategoria samihafa ny eo fa tena mba hitovy zany a ny hoe samy ara-dalàna daholo a ny candidat mirotsaka ofidiny de ny mpitsara samihafa toy ny ahoana ihany koa niatrika an'izany zay zany aloha mbola dingana misy atsika misy ny message azontsika avy any bota ndray ty namana enikazarakoto manatso bota zany de manambara ato fa de efa tonga eto sabotsy daholo zay ozy a ny avy aty Varadrano Akazondandy ny ambany vohatra Akazondandy ny talata volon'ondry talata volon'ondry ambany panja lambo zany rehetrarehetra zany ho na efa tonga tao a ary de mafisy ny eto fa nanao ny fomba rehetra izy reo nanao ny fomba rehetra izy reo atongavany ao amin'ny toerana io zany a fa tsy nisy ny taterina tsy nisy ny taterina ejakejana tsy nisy ny taterina zany reo mety nisy zay aloha zany tsy fanta fa raha nisy ary zany maitsymaitsy lany bota na be any kibon'le mantany ame vaovao kelitsika iary fidy misaotra ny bota tsika sady manao kopakopa tanana ny bota sy ny ekipa rehetrarehetra any a fa ao amin'ny kianja ny herisetra raha fanodina zay zany ny anaran'io kianjo io a no andraisana ny tietsika ty efa ao zany raha iandry paimasary zony mpandriva ministra vola deodone efa mandamao efa manao fanetanana Madagasikara tanindrazanay de efa misy olona marobe am'izao fotoan'zao zao zany le fampitambavao efa eto amin'ny galanay e le candidat tsy hoan'ny galana tamin'iny fotoana iny fa mbola any eriny fa le olona le mitarika amin'ny bapamba ny galana fa am'izao zany a ny vaovao voaraintsika eto de hoe efa eto amin'ny sapana ny tsena mihitsy fa le candidat aminy efa mbola any erinan'izay le candidat zao ty sary ty a de mbola ao am'le fiakarana le fiakarana mbola tsy tena tonga eo tena vahoaka ao zay zany de hitatsika am'izao a miezaka raha izao zany le sabotsy le andro fa tsy sabotsy satria ny antony de tsotra de isy laza ndray fa petsena ny maro am'ireo fa my tena marina tsy petsena fa mpanao diabe satria niainga taty ambotra rabany ity diabe ty ao anatin'izay atao hoe faharesendahatry ny olona zay moa le zavatra goavana mila tsy piatsika foana hoe ny fijoroana ohatran'izao zany a dia tsy maintsy mifototra amina hoe fahafantarana le antony ijoroana de zay no anazavantsika ary ampitatsika foana ny hoe ilay firenena mihitsy no ijoroana eto fa tsy tsangan'olona anankiray hoe misy tsangan'olona anankiray tsy maintsy asina tsy maintsy atao hita fa be vahoaka mpanaraka de ataony fomba rehetrarehetra hitondrana ny vahoaka anaraka azy tsy tsangan'olona zany le resaka fa hoe misy fotokevitra ijoroana eto dia olona tonga tsitrapo mijoro tsitrapo ireny manatevina ny diabe reny mahalala an'le hoe mila mijery no avy ny taranaka zany mba hampadio an'le fifidianana fanehokery zao na tytsika na tsy tytsika fanehoany vahoaka ny heriny raha ohatra ka resantsika amin'ny teny frantsay de hoe démocratie directe ahitan'ny olona n'le hoe anehoan'ny olona hoe tia fa akoatrany mandeha mifidy dia zoako ny midina an-dalambe maneony amin'ny hoe ty misy arofanina mila apetraka tsisy ny fioara-pefy na fandikan-dalàna isoroana ny crise mety ateraka zay fioara-pefy na fandikan-dalàna fanararotana samihafa zay dia
ty sary ray ty ndray zao a tia akaikaiky ny rambonrambony aty amin'ny misy candidat le mbola le miakatra zany ty satria zao eo akaiky eo le misy an'ilay mpikarakaraan'le vorona sy ganagana samihafa mialohany atongavanao tampotanana sabotsina eo nikarakaraina ny vorona samihafa rehefa ividy zavatra ao zany a dia ao ambonimbony kely ao ny tsena ny sabotsina io zany ny mpamovorona tsy hoe mpandrahona kosa ny bava le mpamovorona fatena au sens propre du terme mity ny faniteny misy vaovao zany ampitainy namana ny toerana hoe tena maro be ny olona zany a dia misy fitoanana ka manao anto zany namaneny toerana hoe raha mety a dia tonga ianareo olom-pirenena dia mamonjy ao amin'ny kanja zany a herisetra raha fanodina mba ahafahana zany a mandrindra ny fifamovoizana ihany zany satria tena vahoaka tsy tanono dia hoe iangaviana zany mba hamonjy ny kanja ny candidat dia mbola ety amin'le fiakarana mbola ety amin'le fiakarana mbola tsy tonga eo amin'le fiolanana dia mba manao tsetsatsetsatsyaritra kely ihany iary fidy a hoaniny zay nahafantatra ny tantarana avaradrano avaradrano mbola tanora inga iazo andrenainarivelo tamin'izany nanangana an'le fikambanana hoe etsy avaradrano zany hoe tena zanaka avaradrano itony olon'itony ohatran'izany koa andriamatora valomanana marika andriamatora jonary mampianana heriny mafisika loloha dia ao tanana ao antsoponondry raha valomanana marika moa zany aty amin'ny ilabe atya ambomalaza imerika sinina iajo andrenanarivelo koa any amin'ny ilany any akadinandrina resaka avaradrano zany zany ty eka ny vahoaka na avaradrano no membonahatra mihitsy ene am'izao misy misy olona miasa tena mbanao sodira siny sisa reo olona eo manodidididiny ireo a mpivarotra fa dia maneo an'izay fanohanany nyty etsika ty ny farisendahatra reto olo-pireneny reto zany tena mahatonga saina mihitsy ary tena azosika ambara hoe mahafantatra tsy mbola very fanantenana ho an'le fireneny ny vahoaka malagasy mbola manana fanantenana reto olo reto zany hoe rehefa anefy ty tolony ty dia isy fifidianana madio eo ahafahana mametraka mpitondra tena madio ary misy fifidianana ara-dalàna eo mba ho santatry ny fanarahan-dalàna asary-piary ny vahoaka amin'izay manomboka eto zany le izy misy zavatra manahirina mieritseritra azy na amin'ny nikaja raha koto manatsoa rehefa mahita le vahoaka tahaka izao ny tena aty avaradrano tahaka izao tany atsimon-drano tahaka izao taria amin'ny mieritseratosika moa dia efa tsy hitatsony zay tenenana anazy amboy bota latamaty sy manodidina tsisy niala zany rehetrarehetra zany dia rehefa mahita ny tahaka izao ny tena dia mieritseritra hoe amin'le mpitondra fanjakana reto olona mivoaka jereo tena tsy hoe olona tonga dia mahitazana fototaka le hoe OMF eo mbo mijery Florent fa olona tonga etany mpifaliana olona tonga velom-panantenana olona tonga ohatran'ny ataontsika hoe tsy takany hoe vorondolo mamanginina moa na mamangina fa dia tena samiramirana daholomiramirana daholinavoaka kely avy eo atokantranony ao zay le izy na amin'ny nikazana vahoaka navaradrano manontolo hitsangataka an'izao dia rehefa mahita ohatr'izao ianao dia rehefa mahita an'le fomba fietsika aseho an'le mpitondra fanjakana hoe takany tsy misy nininona ao anatin'ilay firenena takany tsy misy pomba ilay hoe ataontsika anao fifidianana madio takany tsy misy zavatra mitranga hoe misy olona ne mangetaetany zany ataontsika hoe hananana mpitondra filoham-pirenena tena malagasy izany zavatra izany zany raha mahita an'izao rehetrarehetra zao tsika dia ohatrany hoe tsy miexista izao am'ireo mpitondra ireo fa tena apetsaka dia hoe tsy manana fahita lavitra fa izy ireo fa tena apetsaka dia hoe tsy manana mpanolotsay rehefa na olona mitantara amin'jareo akory sa misy problème ny ORL ray manontolo zay mihitsy maso ny sofina satria na miteny zao na amina nikazana koto manatsoa tsy maintsy mba miverina zero ihany saina hoe mila zavatra tokony ho révisena ao anatin'ity comportement antsika atao anatin'ny fitondram-panjakana fa dia sahirana na mipakasary ary satria be deaibe ny olona ny sary tahaka an'ireny a ny fientanam-pony ny vahoaka sy ny faharisendahatra ny olona tahaka an'ireny mampatonga n'le fametrahantsika mpanao gazety fanontaniana matetika rehefa misy nitranga tahaka an'ireny tamin'ireo etsy vahoaka ny fandimby teto amin'ny firenena ry telo miralahy hoe mbola misy olona ve any an-trano any amin'iny faritra sabotsina mena sy avaradrano iny fa dia zay zany ny mahazava-dehibe an'le agnitso anareo manaraka nonja-peo sy mifahita lavitra nataony fanira zafy manantany teo hoe mba hahafahana tena mampandeha ihany an'ilay fifamoivoizana be deaibe tsika no
atao hoe manaraka akaiky an'le Tonga de mandeha direct dia aleo any tonga amin'ny dia mandeha any amin'le kianja zay afahana zany a miona sy mifanome fotoana zany amreto vahoaka navaratra any reto a ho atsika olom-pirenena raha mbola anaraka amin'ny diabe atsika am'izao fotoana zao mbola mandefa misy mandefa message hoe zahay mbola atao raiky aty amin'ny somakoa inona ny ataonareo any amin'ny somakoa tsy izy tsony any fa aty asabotsina mena dia mandeha am'izay le resaka hoe somary mandeha mafy loatra nareo any anoloana any a dia taraiky zay nefa le tiarina miteny hoe tearina tsy maharaka efa ny tsara indrindra zany ny option tsara indrindra dia hoe ny olom-pirenena eny avaradrano zany dia makao amin'le kianja sabotsina mena eo zany a zay efa natao andraisana an'izay fanira zafy manatao zay mihitsy nle vaovao voaraintsika zany a satria moa zany namana eny akianja esaona namana iandy zany mampita ny vaovao amintsika ny lohan'ny filarana sy ireo ao anatiny zany efa tafiditra mikianja ary efa mibosesika tahaka izay ihany koa ny avitainy namana iandry zay eny avaradrano am'izao fotoana izao a fa ny kandida mbola eto amin'ny sampanana mbola tsy tafahetsika eo amin'ny sampanana miaraka amin'ny vahoaka marobe eo sabotsina mena dikan'izay zany a tena wipoka vahoaka zany a olom-pirenena ty kianja ao sabotsina mena ity fa nirarentsika fotsiny tsy anao an'le hoe miaraka ihany ve teny amin'ny lalana de refikabary ry zalahy eny ambony pikapa de tonga mirodorodonareo zay zany nirarin'ny olona hoe engene ka tsisy anintsony mba hitoetra amin'ny farany zany fa tsy hoe hita hoe zava-misy am'izao fotoana hita zao namana inikianja faniry a dia hoe tena défi le zavatra mitsanga ataon'la 11 candidat défi nataon'le vahoaka malagasy amin'ny tsy arajariny ataon'le fitondram-panjakana défi nataon'ny vahoaka malagasy a amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana eto Madagasikara amin'izao fotoana ary tena vonona mijoro tany amin'ny faritra nale tany amin'ny province koa namana inikianja Rakotomanaantsoa tany amin'ny Ambatoboeny nalehan'ny candidat citeny dia nisy koa ny défi nisy mihitsy ny défi mipetsaka hoe bon mangataka ny filoha candidat lalana fahatelo Andry Rajoelina Andriamatoa Sy teny a hanao duel aminy eo amin'ny kianja be ny Mahamasina zany hoe ty herinandro ty koa zany dia tena herinandron'ny défi namana enikianja Rakotomanaantsoa sahirakirina zany tamin'ny herinandro ty ny candidat lalana fahatelo satria zay toerana rehetrarehetra ny hoe ritrereto amin'ny fahaoale na tsy tany amin'ny naleany a dia misy masaky manakana défi azy dolidolo izay no manaprofo fa tsy invulnérable akory na tena vrai plus lui le candidat lalana fahatelo a matoa misy masamametsaka défi aminy fa tena vrai de plus lui zany a tsisy masamametsaka défi am'izany le nikianja fa akoatran'le hoe nivadika fahafambaraka ho azy ireo le teny amboy mamory akoatran'izay zany a tena goavana be zay resaka défi zay satria raha resahana nge enikianja Rakotomanaantsoa sy Arfidy Ramanandray be ary sy ambadika etsy inona moa ny antony na tonga le hoe safidy any ambo mamory a ny laharana fahatelo moa zany Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy dia azotsika antoka mihitsiny satria États-Unis zany lay nandehana ny collectif de candidat dia nieritreritra le hoe niala teo amin'ny tanykatsaka dia tokony ho any amin'ny cité dia noroa mpitandro filaminana teny dia hoe ndao nareo makany Ambomamory tsy taitra akory anefana fa dia zay mihitsy Ambomamory tsy taitra akory mbola mamory izy fa tampoka le nisy fanaparitahana tamin'le bomba mandatsa dranomasina sisa lay tonga tany CSB2 tonga tany amina sekolo sy ny commune Ambodrabeto dia nisy ahelo marobe ary naratra amin'ny présidenteny syndicat ny croix moa zany zay irariana fasitrana sy ireo olona marobe ary zaza sepitra dia teanao an'izay défi zay ry zareo any nge manaonao an'le izy fa itsika moa nahita tamin'ny fiparitahan'ny sary rehetra efa artiste malaza be tsy ho tonontsika aloha satria tsy dia mety koa zay fanonana mbola tsy feno ihany ny atsasaka fa tena mbola tsy feno dia nisy koza nandeha ny tao ataoko ohatran'izay makaloha satria zay mihitsy ny nampitain'le namana azy hoe tokony nakasara nge le drone dia natsanona le drone zay daholo ny zavatra nandeha tao zany iny drone mampiaka an'le toerana tsisy olona dia le pratika fataony zareo ihany zany a no saika nataony olona taminy dia ohatra nisy fahamenarana betsaka satria saika ho aseho tamin'ny média ngeza be mihitsy le hoe tena zaka fa tena lasa mivadika le izy fahamenarana ho an'ny reto mpanohana tonga ihany ato message faniry bonjour Arfidy aty aminay Fenarivo dia be da be mihitsy no menomenona fa tsy nahazo sosy tamin'le resaka teo Ambomamory iny
atao raisianno ny vola raha ohatra ka fa manahirana aza vola fa za mandeha fotsiny miandro toromarika fotsiny izahay avy aty maheva tanàna ho tonga maro zay amin'ny alady anatevina ny tololeny akianja anao fainganany famambiaza raha viany maheva tanàna zany distrika maheva tanàna zany lavidavitra ihany zany a fa ampitaina PDB moa ny ato fa zimba sendra mandalo eto ambany masona eto zany de mba ampitaina zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa dia ampidiritsika ihany ny sary mivantana avy eny sabotsana mehana eny amin'ny distrika navaradrano eny ho atsika technicien nao ambadika ao zany ohatran'izao zany ito efa mitsofoka ty amintsena zao le misy an'le finanako vary amin'anany ty arifidy ao amin'ny rafaly sy ny sisa fa afaka 10 minitra raha ela indrindra moa ny fampitambavao namany eny atoerana de hiditra mivavady zany reo kandida fa tsisy ametra tongotra de vao mariny sary alefatsika zany tena vahoaka tsy hitanono ary rehefa mahazo toerana ohatran'izao angely izy de tena hoe tena ampiraminana tokoa ary rehefa tsisy le manao volomboasary reny amin'ny enikajy rakoto Manatsosy Faniry ao anatin'le vahoaka ohatran'izao tena mipoke tsara ny ohatry ny tanakanila ihany nidonarana azy tak zany zao reto mpitondra caméra reto ohatry avec nos salance ozy izy nidonarana satria tsisy atahorina mihitsy hoe isisitony ty satria ohatrany tsy mpanao sity mahery ao anatin'izao aloha de hita kosa aloha zay sy tonga te candidat Brunel Razafy Androfy ty hitatsika ty mamonjy ny larany izy zany am'izao zany hoe afaka minitra vitsy eo zany raha ny lojika dia tokony efa isy ny fandaminana sy ny sary miainga avy ao anatin'ny terrain zany fa entina ilazany zao zava-misy zao ry izy mirahalahy hoe na tiana na tsy tiana tao anatin'ny ray volana nanaovantsika n'ity fandarina angaredony ity zany dia ny fo ary ny tafy fahasahina ny vahoaka malagasy tsy nisy nieriteritra mihitsy tany amin'ny ray volana lasa hoe isy asana eo hevitra eto amin'le firenena noho ny zava-nisy ny aina natao anatin'ny efatona 5 taona namoretana zay rehetrarehetra mihetsika ny orory ny ainana na de mpifanila vodorindrina aza mifampitazatazana sy mifampijerijery taoriana ny menasy samihafa ny amin'ny hoe alefanay ny pitsikilo eny amin'ny fokotany eny amatarina ny izany tim ny izany TGV sy ny sisa ny orory samihafa nateraka zany fa dia efa l'époque révolue ozy izy nyty frantsay zay dia efa mivalina zany fa de maneho fahasahina ny olona maneho fahasahina ny olona ary zao le ambaratsika hoe ilainy ny firenena satria zao ny hoany ary fanina mampafantatra zay ampindramina fahefana hoe tandremo ilainy firenena tokoa namany tsy afaka mihoatran'izao nareo tandremo fa mivahoaka tsy azo rebrebena tsony tandremo fa mivahoaka efa mahalala ny tokony ataony tandremo fa ny vahoaka tsy voavidy amin'ny roby tsy voavidy amin'ny t-shirt ny vahoaka tsy voavidy amin'ny fizarazarana vola tandremo fa efa mba misy mianina any aparatony ny olo-pirenena zay rehetrarehetra efa indimy mitondra firenena eto zany ary fidramanandray be de efa mba mila makan'izay lesony zay ary tsika de isan'ny sarom-piaro am'izany nizanizy filoha-pirenena ho tonga eo ka iverin-dalina ndray am'izao efa fahalalana zao iverina morotra vahoaka de mbola hijorotsika manolona an'izay zavatra rehetra ilaina anitsina n'izay lalandiso misy ny firenena zay tahaka ny jorotsika am'izao fotoan'izao anitsina n'le lalandiso misy ny firenena ao fitsinjovana ny tombotsoa amin'ny besiny maro dia fantatra zany fa ny vaovao dia hoe efa misy zany ny tafiditra ao akianja am'izao fotoan'izao ny ampahany amin'ireo candidat sy ny mpanaradia azy ireo ny vahoaka fa mbola be dehibe ihany koa no mbola voa aty amin'ny afaritra lavitra aty amin'ny lalana ty zany ny lalana zay efa nambara ihany koa zany toefa efa manomboka mba mazavazava am'izay ndray koa andehanan'ny olona zany amitsika am'teny zao zao ny sary de somarymisy message avy lavitra ty tsara ihany efa tonga ao amin'ilay stade mihitsy ina moa ny anaran'ilay stade teo eritreritra rafanodina zany ny anaran'ty stade ty dia isetra le tapaka ny tombony tamin'ny jeu des îles tamin'ny sefolo dia le bebe ihany tikanjy ty tena ngezy makadiry ty fa le sary maty zany zao mbola tsy ampy tena ahitatsika ny abetsaky le olona raha le fitodika le sary am'izao orana zava-misy zany dia ireo candidat zany efa misy tonga eo amin'ilay podium fandraisana fitenenana ao atsika mianonja-peo moa zany de ampitaina amitsika ihany zay fa ny ary mivavahady ary ihany keo dia mbola tena mandeha ny olona ary miditra ny olona zany de atsika eo député Joasy Eleonora ajondrany Arvelo takataka zao zany ary tsy mbola ny vahoaka rehetra io fa mbola misy miditra zany ary mbola misy ny avy lavitra
de mbola anaty tsy mivoaka itsony amty androany ty zany message avy lavy satria namana enikatsa angama tsara ihany no mamakiazy satria de hoe salama iarfidy a avy aty Toliary maro ny olona no mitaraina fa tsy nahazo saosy tamilay famorinana tontoloko Roberto omaly be dehibe mihitsy io fitarainana tsy nahazo vola io hatramin'rovina no eritreretinareo fa ny vola dia aresin'ny fahamarinana fa nytanina apetrakitsika aloha zany dia hovalin'ny tantara izany fanontaniana apetrakitsika zany fa isika ihany koa dia tsy maintsy mandray anjara mpandresy an'izay fahamarinana zay mba ahafahana manoratra tantara tsara ho an'le firenena satria dia tena vahoaka be ato vahoaka be ato Enikadza lolotsika iketrika sary anina indray aloha zany mba azotsika an'le ambonimbony ty zany afaka miteny Enikadza am'le hoe vahoaka analikisa zany tsy malalaka be satria district be mpifidy ary maro ny olo-pirenena mba be mponina ihany koa ny zava-dehibe moa zany am'izao fotoan'izao io le resantsika hoe lay tasy d'huile ozy ianao fa niry omaly fa zany ndray miteniny aminy hoe ny olona ray zany miala avy eo mitondra ny afatra miala eo any amin'ny toerana misy azy miresaka amin'ny olona 5 amin'ny olona 10 de ny analinalikisa zany no azo antoka fa azo ny ako sy ny afatra samihafa miainga avy amin'ny reto anivony collectif de candidat reto fa dia noporofony ny vahoaka navara-drano tamin'ity fa 17 ny volana oktobra 13 itya fa dia mandala ny fahamarinana izy ireo mikatsaka ny sy ny fifidianana madio ny vahoaka malagasy ty rehefa nytaninana petraka arfidy hoe ny mpitondra amin'izao fotaon'izao ve ny gouvernement tsay ve amin'izao fotaon'izao mahasamy teny fa tsisy ireo vahoaka ireo fa vida io terrain io fa tsisy tsy malagasy ireo rehetrarehetra hita ireo tsisy nininina eo am'ireo sary hitatsika ireo satria ny fizirizirina milaza fa tsisy vahoaka ary tsy vahoaka malagasy ireo amin'ny sary ireo no any fanazavana amin'ny hoe mbola iridiridy sy iziriziry anao ny fifidianana am'zy revy miainga am'izao fotaon'izao zay ny Arfidy Ramanandraibe zay ihany zay le nambarantsika teto hoe déni de réaliténa hoe fanaovana fanahinina tsy ahita na tsy ahafantatra sy tsy ahalala izay zava-mitranga erahany besiny maro sy erahan'izao tontolo zao mahita dia hatramin'rovina ary mety ho tonga hatray zany rehetrarehetra zany efa misy ny fanentanana miainga eny toerana moa raha vatany voa tsara ny sary tsara ny feo ataotsika plein écran na mana technicianna dia mba hoeniny any tokantrano samihafa ny lahateny ifandimbiasana Enikadza raha nita aloha hatreto namana Enikadza Rakotomanatreo dia ohatrany tsy misy ny artiste eto atreto aloha tsy zay artiste izay fa zay tsy fampina artiste zay tsy manakana an'le vahoaka ny toejavatra tahaka zany zany no ahafahana milaza hoe tsy hijery fety na hijery artiste ny tena ahatongavan'le olona eny fa hijery ireo candidat sy aneo ny finiava sy fahavononany am'le tolona iraisany iaino ao anatin'le firenena iaino an'le candidat mba hita maso ihany koa an'reto candidat reto ao anatin'izay firaisakiny zay zay le nambarantsika teo Arfidy Ramanandraibe hoe tsisy afaka ilaza mihitsy zany androany 17 oktobra 13 tsisy afaka hiteny mihitsy akoatran'ireo izay nambarantsika hoe manao fanahinina tsy ahita ny zava-misy iarahany zao tontolo zao mahitany amin'ny hoe tsy misy krizy mila vahana eto Madagasikara tsisy afaka hitenen'izany hoe tena tsy misy raharaha ina iteradozy eto amin'ny firenena ka mila vahana mialoha fa reny malagasy maro reny dia miombopeo amin'ireo nivony collectif de candidat amin'ny hoe misy zavatra tsy maintsy alamina aloha eto amin'ny firenena manahirana mantsy Arfidy Ramanandraibe ary ho ampitatsika eo foana moa zany ny sary satria efa nirina zafy manantany sy Ratolo Janahary ambadika eo dia manao ny entso zavatra mihitsy mba mikaroka an'le sary maro toerany ny rehefa be olona ohatran'ireo moa Arfidy sarotra ny eritreretana sarotra ny azahoana sary maro toerana satria finday ihany koa ny pratika indrindra zany amin'ny ampitan'ireo mpanao gazety ny sary Enikadza fa dia ny zava-misy dia mbola mitoy zany raha ny vaovao-raintsika ny fidiran'ny olona zany eo amin'ny ilay Kanja midadasika be zany izy io sabotsy namenao ary mbola mitomiditra ny olona zany marina ny fanamarianao satria misy namantsika ty mandefa afatra Arfidiny amin'ny hoe tsy misy artiste tongeny fa mba atsika saretsaina ve hoe raha misy artiste ohatrany ahoana zany ny zava-nitranga raha ohatra ka natao tamin'ny hoe misy artiste natahaka an'izany fa ary ny zavatra azo resahana ihany koa ty sary ty fotsiny ohatra ndraitsika Arfidy olo-pirenena mifidy daholo ny 770 n'ireo olon'ireo zany hoe olo-pirenena efa feno taona olo-pirenena tanora ny Kamarony ny Anda miambavy
fa mahalala nilay enjeu na ilay lokanady tsy maintsy hijoroana amin'izao fotoana izao amin'ny firenena dia efa mandeha moa zany ambiance rehetrarehetra zany lefatsika sy hoenotsika avy hatrany ny enekanja ho atsika manaraka ny onjapeo zany atao mahambonimbony kely ny sonde d'ambiance fa atsika any sady alefa ny feonay satria ny radio zany dia fataraina ihany koa misy banderole maro samihafa zany mijoro ny sainam-pirenena maro be ihany koa dia vahoaka analinaliny mihitsy zany ireto tonga ireto manohana ny anivony collectif de candidat dia mbola be deabe no milahatra ny ivelany any hoy ny mpanao gazety Fanily Razafy Manantany eo mapita ny vaovao zany hoe mbola mitomby ihany mitomby ery rindrina kely le terrain ery sisany mba misy malaladalaka kely zany hoe ho an'ny any ivelany zany tsy maintsy mbola ho tafiditra ty any fa efa feno hipokary be deabe ny olona zany manome voninahitra ary ny joro naneo ny fiarahan'izy ireo amin'ny ado amin'ny tombontsoam-pirenena zany ny vahoaka navaradrano tamin'ity androany ity misy manao fanamarena ianareo any tokantrano hoe lefaso leçon d'ambiance dia zao rahantsika mahitsy zao tapaka leçon d'ambiance zany mafy be koa zany io zany tena metam-panontaniana mihitsy satria matetika ao anatin'ilay atao hoe kabary sy ambiance mafana ao anatin'le tolona ataon'le collectif de candidat no mikatso le connexion zany dia sahirantsika mapita zany hoe tsy dia tiatsika foana hoe nitary be atsika no hita eto amin'ny écran eto Fanily Razafy Manantany sy Arfidy Ramanandray be sy Ratolo Janary fa ilay fahasarotan'ilay connexion zany dia tsy maintsy antsika miezaka amin'ny tantara araka izay isehoany zany ny zava-mitranga eny Ankianjeny amin'izao fotoana izao dia jerentsika tahaka an'izao ny sary eny atoerana satria efa misy ny lahateny rahantsika avy hatrany Tsika ny député voalohany aloha dia député Navaratrano dia avy eo Nalombrana no mba manolotra reto namanareo mbola namolakely Navaratrano sy député Namatsoa Nalombrana dia manontolo le namanareo Salamat ole! Misotra tsika eto Navaratrano. Tena mahakasitraka be dia be familja fiskalina madio sika. Député tena voafitona teto Navaratrano tompolasy tompovoany. Menany loholo Madagasikara ndray iarahavantsika ihany episodotratena. Mbola tsara be! Senateur Bokar Tamatave Buona Sara Bay! Senateur Bokar Tamatave manaraka ndayanya député Baleksira be Salame! Député José Rajana Tenana tsy manao resaka lavamanona aminayna satria tsy maintsy tay. Amena tsy ndaya député avy Vajandrano. Selamat awalnya. Sinambuat kita famna kecamparan watan dasar. Nambuat salama ininya. Deputy Tuksu Seperti bakal sarblade Lumena si jandaya député votan nani Vladimir Presiden parlementer timba. Oke sabnamba. Senza député vovito purgurdan Vladimir sana kamara jamoy. Sama sepular semacam dolar sana kamara. Lumena si jandaya sul baba bawa voa Buddha Timur. Selamat tahun ya Tuku. Mama
Mariana fa commune enina ambin'ny folo aneta district na Avaratrano. Dia ny raika ambin'ny folo amreo no manohana zao fotoana zao amoka zay eleksika maro an'iza zany reo aka reo mena reo manohana kaniaky sy ny candidat tonongo tsirairay alasoro ay aleo moka lesolo tena be tanàna azafady ary be tanàna manandrina itakao ny betana ny alasora mera jinia ny betana ny ambotra bibia pastor alasora ny betana ny preferana mera vela ny betana ny azevagara mera yaja zany hoe reto daholo zay reto ny betana Avaratrano dia magasilaka magaterymasika manoana tanteraka zao etsy zao tsy maintsy maleza ny tolona paster Lazasoa be tanàna Ambotra biby hiato antandrazantsika velo amina fiferana tsy manaiky azao tsotsika zao fahatra zao de tenako moa mera vo manandrina Avaratrano zay kely azy to ya aotsara ve sao omeatsika fitenenana isolo tena ya aloha fanaisana fitenenana aloha dia ivavaka pastera be tanàna Lazasoa dia vitsay dia vakitsika banderolina dia mapetrakareo rehefa aveo dava zava-dehibe eo antsika manankina ny fiainana eo am-pelantanin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsara sy marina ary mpandahatra ny tsara ho antsika tao riondrika ivavaka isika magataka antsika rehetra mba samy angina ao anatin'izay ivavaka isika ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ianao ilay Andriamanitra marina velona ary tompony zavatra rehetra ianao ilay manam-pahefana any an-danitra ary manam-pahefana ety an-tany ianao no isaoranay amin'ny zavatra rehetra isaoranay ianao satria izahay no velonaina amin'ity andro anio ity dia noho ny fitiavanao sy ny fanondram-ponao sotranao zay ny amin'ny fitiavan-tanindrazana napetraka ao am-ponay ary mangataka aminao zahay omeo anay ny fahendrena aizanay mijoro sy miatrika hampandroso ny firenenay meo anay ny herim-batana sy heritsaina azahoanay miatrika ny zavatsarotra samy hafa manoloana ny fiainan'ny firenenay tompo ianao anaisotra ny ratsy rehetra ianao anafoana ny asan'ny ratsy rehetra zay tsy avy aminao Andriamanitra ho aminay ny fifankatiavana ho aminay ny fiombonam-po ary mananteny izahay fa ianao hombanay ho amin'izay hanavotana n'ity Madagasikara ty ny fiadananao ane ho aminay tsiraray avy mivavaka manokana izahay andreo mpitarika anay ao anatin'ny collectivité candidat meo azy ireo tompo ny fahasalamana ny fiombonana ny fanetretena ary indrindra ny finonanao amin'ny anaranao Jesoa Kristy nanononay izany amen awal vakitsika le banderola dia apetraka rehefa aveo arabaitsika rehetra mitsangana ry tanora sy orana be sy mampampiampina gouvernemanta seseseny mitanila tsekena tsy mila baza sady lama mila fividanana sady milama ekena ny MFM MFT ekena collectif de candidat isika na Avaratrano isika tsy maintsy manesy miatokitana manohana ny fitakian'ny collectif de candidat fanadiovana ny fanomanana fividianana ny firenena malagasy dia malagasy miala ny vazatarasy afina antoko ny fivoarana malagasy mitaky fividianana madiso mangarara ekena ovainy ACC solo CS inona ny ambany tsy hitako avan'ny ekeleson sy ny hoany ekipan'ny fanisoherinay fomisonarareo izay mpianatra université mirahina mitaky ny tantantalana arerenapedy akatikely mila fividianana amilama tsotra ny akatikely miala Cédric tsy mila mpitota vazahay atao ny fividianana sy vapopako martina raha mahafinaritra mamakiry ry ACC Avaratrano miala tsy
mila dijatona saudara mampidina mahitsy amakina leopaty ry miaramila arombony vahoaka fa asa ajangankalike ao aza mandady fa inona tsara aza mandady no fa za Cédric sodanareo zany soratoka ia sodanareo apidina banderolona antsoako ana sese hoe tsy maneo tena ozy sady mentany no alaneo colonialisme sodanareo zay anamany asitiako ma banderole isorany akoa mibe tanàna ny commune Sabotsina Mena fa everina fa nanampy atsika ary everina akoa fa gastrana izany zao dimetsika fitenenana ny deputenaina Batopitsa asiwa bioyo makasitraka be voalohany dia misaotra be tanàna Sabotsina Mena sy ny chef district name zao toeran'izao magnomagnotaky zany tompo lasy tompo vamy zavatra tiana mbara dia raha fomba fiasa fanapakevitra am'izany atelemera-pireneny zany dia fanangatanana misy candidat tena ambin'ny folo reo mantany fitarika hoe izany mahita fa tsy madio amin'ny fifidianana folo manangatanana tompo lasy tompo vavy antanina zay hoe izany mahita fa madio be ray manangatanana tompo lasy tompo vavy izany tsy mahita hevitra zany fomba fiasa firenena anankiroa ambara zany ômetimirapirene zany lapan'ny demokrasia ambara rentany fa maloto fifidiana tompo lasy tompo vavy kazana zay lafa malakorotany izahay manana candidat matanaky zay madia varadrano tsy tena matsy telo fotsiny tsy laninao angareo ao président Valmana nafahalyemy zany tompo lasy tompo vavy ao président iendaky mampianina veta ao président iadranjirany veta vany akapinandina mbola betsaka mipetraka eta varadrano kazana zay lafa manakorotana zay ranantany teo zay tena antany manakorotana ve zahay delestage izy manakorotana anay mamono atoka anay mampijala anay delestage fa tsy fatalovana tompo lasy tompo vavy farany resaka doublon ahoana mona fahanao doublon zany fidindroa zay dika doublon sady fito filopirenena to Madagasikara anao amy fito filopirenena France doublon izy zany de mamono makazy zany anao aminy ze pasy mamono makazy anao aminy ze pasy tsy mety zany aza mampalahelo aza mampitoa tompo lasy tompo vavy asiorana vera député ia mbola eo ihany koa deputena Varadano deputé Gery ioio voalohany teny koa dia ny fisoman'Andriamanitra amin'ny natavavory atsika maro be toy izao tsy olakolaka be pisaotra vahoakana Varadrano koa lazaintsika fa manakorotana hatramin'izay voapirofo androany fa rehefa tsy korotanitsika dia tsy mikirotana manazazatsinaa maro be refitany filaminana no mikateny ambotra rabatra tia Sabotsina Mena fa rehefa mananaka fandaminana dia milamina isika kanefa rehefa korotanana dia mety kirotana ihany koa zao ary tsy lava resaka satria maro reo candidat reo no ampitafatra amitsika dia isorana atsika be debe na dia andro fiasana andro andavanandro dia vorolanina ny vahoakana Varadrano satria efa entina reo nyteny rovina mbanjaka atsika tia Varadrano tonga izy androany tompo isoratsika amreo candidat isoratsika zay ihany anjara fitenenanao raisy fahalomeko amreo candidat fitenenana satria maro ny afatra ho ampitanizy ireo amitsika vahoaka malagasy tsy hoan'ny vahoaka amina Varadrano fa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo
tsika koa deputé aty Avarazano tsika farabaina koa deputé Alaina Tsimazamy avany Atsimondrano asiorana be ia mahita le drone maly a dia osy izy le tany amin'ny tany tosy aza asina drone fa izay tele alefa tsara drone mamity le sara piraitsika amin'ny teraka mafy be ny filoha Brunel Ratsanofa Faveu, candidat. Fazendo o que nós vamos lá, eu tô falando. Aí vem a bicho no troque, a falando. Quem falha, quem não falha, tu aqui me arremete na mandeta. Sou desativo. Lá não is nul atau Frank habis mana gruta sih kalau masalah Ciana tu fase kena protik Ciana Desain batu balen di dalam Kenya Kalau mulai disimit kawa Ada gruta nanti itu gruta Nanti nanti dengan wazan Mal gaya Nanti itu udah benar namutan Dewan desa wajar orang kati dia habis benakat Funewa dan multam tiksau Itannya apa nih Itu beliau menang janju sih kamu Matuan tene jalo misalkan selain itu Sampai dalanet Asyik main dulu Asbrokan sana Hingga rata kicik Zabat rata kicik ada sudah yang Weesheid ze maar houden, de 50 jaar nou al veel. Van zo atau mati walu. Yang kuat mati yang dulu faladan, ini cara dulu. Yang kuat mati yang dulu faladan. Família do lista ulah tu nak lista, 50 zat, isa ke plot de vote. Sia faladan ya pemilihan Madagaskar, jemis 27 mila plot de vote, mis 50 zat. Wachuf kau. Mila main petikan dan nanti Mandinan hijab tataran zan tenamar zanya apakah fanatkan de ular lain satia dalam istilah negara dalam senia samlas dole presiden mati nato dada mica zan pajak dendau jawab manawas isap distriktam prefect pentanana udah jadi gerewa mereka sefutan Ini cara Satiwa vende famana kilembena na foni sika Simanu tashi Sasa mtutu na ni fana melu na ndewa Lo fuel kwan Disiplin cara Cara saya biar tiga Bagaimana disiplin Ameret Cuma jauh di fanarana Dole to nain Nanti nukenya Ini cara dia Bisa berada kinai dewe Atau maju 50 anu Jero caru Farua Yesuri alani se Asa se yu Sati yu na mukani Yun Yesam laja Dolo enu car Dia politia di siapa feu Asulo ke sana Ada berada Lama sih Zawadzam Sara Fatatsika Arakentin Pasteur Tewa Nen sasanya Eren Vula Eren ni t-shirta Eren devul
Mentsika Andriamanitra tokony tovavy. Iza ny tiantsika? Heriny devoly sa herin'Andriamanitra? Iza ny tiantsika? Heriny toe-tsaina lomona sa heriny toe-tsaina tsara? Dia mbola mitohy foana ny zavatra hafahafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsara tenena amintsika manakavy. Tsambaratelo mba tenena amin'ny avaradrano. Misy 10 andro mahery nantsony zaro ako satria izany hevitra hoe alefa amin'izay le fifanarana araka voalazan'ny président Ravalomanina teo hoe anao accord politique zany fa ilamina amin'ny firenena dia nandeha ako andro alina le izy. Kanjo teo zareo miteny amiko hoe vonona zay amaty vonanao be anaovanao président. Sasany mandeha tsy haiko aiza zany fa nenay zavatra mazava tombola tovavy. Andro amarana rehefa nangatana préfet hoe zay andeny amin'ny Coliseum dia ohatrany hoe namaiky foana préfet dia tampoka teo andro amarana misy candidat numéro 13 ny amena le Coliseum. Mamataka anao zay préfet avadio zay fa hotsarany tatara ianao
Malagasy Madagasikara ary inona zavatra misy manatiny androany atao force fotsiny atao lekezana satria tsy maintsy arahana nytiny atao tsy maintsy arahana sitrapony safidy nazo tombona ampanarahany atsika ny mpitany filaminana isanandro anakana atsika ampiororo atsika andrava atsika nefa ny zavatra misy atao renivohitra tsy pandrimpandemana mampiteny mona tao anatin'ny telo andro fanesy zao fanafihana teo andravoangy fanafihana tarekardilarana vomaly ariva fanafihana teo anamotana ary namonona olona anakiroa dia zareo tangorogorona andravatsika sy anaraka atsika tsia tompoko lazy tompoko vavy tsia ninina eritreritra ninina safidy totika aminareo any avaradrano misafatra mipenaketo a ary manana ny satanao manokana anao a aza vela ozosena zany sata zany a atsika Madagasikara terizo fiankanana satria masina tanazana masina tanazana masina tanazana sono tompona masina tompona miarahaba sika reto avaradrano manao forcing nanao élection satria atoato misy presidenta aloha higadra efa niaiky ny directeur de cabinet ny voasambotra ny Londres fa voiraka izy nandeha tany izy naniraka anazy ary zahay madamo Romy Voice aza misavotra darnemato anao fa teneniny marina ka matahotra le olona niraka anazy hoe ho voasambotra tsy manana immunité sony izy zao dia atao espèce vita d'élection mba ho voariny natao hoe président de la république sy magnety an'izany isika maro loatra ny adalany ny alatra nyrisoriso atao ty fitondrany ty ary efa misotisoteo ny Interpol ho avy eo Scotland Yard anamotranao rehefa tonga na mivoaka io sy tribunal a Madagasikara azo lerangary bekoy sazy bekoy io sandray baiko aminareo fa mivonoa anareo amin'ity indray mitoraka ty fa sekene razany sekene Andriamanitra zavatra aminareo misaza tompolay makasiny Aukry avaradano aosatsary avaradano zao ny lazaina taminay a sabotsy vao mandehana ny sabotsy namena fa tsisy olona any misy olona fa tsisy olona lazaina mitety tsena zay tsena za tsy tsena androany ka izay a afatra ho an'ireo olona mpandrabiraby antsika ireo avaradrano ranga hafa ihany asaona ozy avaradrano samijoro a député anakiroa fa ty avaradrano a mijoro miaraka aminay a candidat folo a manohatra ty fifidianana anatra ty tanàna raiky ambe folo a mijoro miaraka aminay a manohatra ny tia fifidianana alatry ty maro anisa zany a no mijoro ty avaradrano a rehefa avaradrano
zavatra tsy maintsy miseho inona no miseho tsy maintsy mipoaka sary blany tsy any akena atsakany tanana zay mbola manaky an'ity fitondranty aloha atsakany tanana zay tsy manaky an'ity fitondranty saya tsy manao propagandy satria tsy mila fividianana amin'ny enina amby folo novambra izay sao anareo voavitaka ka hoe misy propagandy mandeha tsy misy tamaty raha ohatra mbola manao propagandy am'izao anatra zao ary ankanatra miaraka amikoa tsy ekena manao antsoavo a mpiaradiana rehetrarehetra erany Madagasikara izay fa ny kandida folo dia tsy manao propagandy tompoko mampitsahatra n'ity fividianany tia fenosiko tia ary manala zay fitondrana tsolamboto zao zay lara-pamena zay tsy piraitsy kombakombo zay folo mianaka tompoko zay tsy mivaky amin'ny teny nomena tany masiny tia avaradrano tia zay mivaky karora anaty alina marina sa tsy marine zay ano afatramana atao amintsika rehetrarehetra erany Madagasikara rehefa mitolona dia mitolona fa tsy mana mitolona ato sy mitolona roa mitolona ho an'ny tenanao anao zany raha ohatra mivadibady eo marina sa tsy marina izay dia mitolona ho an'ny Madagasikara mitolona ho anareo tanora marobe reo mba mitelaka ny toy izay mararo fonay mahita Madagasikara toy izao zay mijoronay mba hananganatsika firenena vanona olovanareo fa tsy hoanay rerekono ka sahitsika mijoro erany Madagasikara kely sisa nitazomanoho ile vavaky ny vody mpangaraka kely sisa foy kely sisa ary rehefa eny avaradrano manomboka mijoro tsisy matana zandrana eo marina sa tsy marine zay manaovana antsoavotsika tsy mila fividianana feno osoka satria fampianaran-draty ho an'ny taranaka faramandiny zany osoko zany voalaza ny ray aman-dreny kandida paraina teo voasabotra any Angletera directrice de cabinet ny Andry Rajoelina matoy zany nalefa tany teny rano lehibeany sao naosinareo sao zany vo mazava amitsika hoe inona mamaimay anao amin'ny fividianana alatra tia satria matahotra fitsarana rapitso piraitsy kombakomba zay rehetrarehetra mbola mamerina fitondrana manao kolikoly eran zao tontolo zao ary fantatry zao tontolo zao tsy eketsika zany kolikoly mpividianana kely tsy eketsika ny kolikoly amin'ny fitantanana tsy eketsika ary anapory fotsika an'izany tamin'ny sabotsy ny lazaina tamiko hoe eo amin'ny arivo ao zay avany avaradrano eny amin'ny coliseum ory afako hoe so dia manala barakanay avaradrano ianareo raha latsaky ny ray alina areo tonga eny amin'ny coliseum marapitso asa mangeranga ray alina avaradrano tonga eny mameno amin'ny coliseum ray alina ihany fa tsy le 50 000 ny sasany ray alina misaolana avaradrano
Sampotsinamena teo amin'ity kianja ity no nilalaovanay baolina kitra fony fahatanora efa zatra manao lalao madio izay ary zany mbola idina ihany zany mila tezaina amin'izany fanaovana lalao madio zany ny vahoaka ary zay nino fa avaradrano tezatranyzany topilady avaradrano dia efa pitarika foana eo amin'ny fanovana ity firenena ity eo amin'ny fampandrosoana ity firenena ity misaotra nareo toka marobe taka izao satria mipetraka izany ny fifampitokisana amitsika ka ilaza aminareo zay fa fantatray marary anareo fantatray tadiavinareo ary izany no italianainareo foana Sai mijoro otrany hatramin'ny faizay le avaradrano sai mijoro ianalewe tesampotsinamehana eto zany fantatra fa rapitsika eo amin'ny koalizeo tokava marobe mila mifanoana isika hampandresy tontolona izao araka ny teninanako teo efa kely sisa ka ndoiazakazaka eo zay mila mifanoana isika mila mifanampy isika ary fantatray fa avaradrano matotoka marobe eto amizao efa vonina ka mahereza ndrindra topilaka Votany amin'ny Angleterre hono ny directrice de cabinet any rahatsony fitsarany Anglisy izy ometsika izy satria ometsika izy dia itsika manatika azy ny vato miala ialina amitsika manatika azy ny vato tsy avelantsika
dia barajat punya. Barajat bisa punya orang tidak jadi. Nyasih saya. Dia mau famanya jula butuh jenggas. Satu zona vani kami rejeknya Tony Presiden Robella. Izun dari Gilaka. Saya fakta ni fightif kami Ramila. Asal kita punya zan. Asal kita semangat aja. Fa aluan inspiran Ramila. Supaya si miocam datang di Rusia nolu. Nisir Rusia datang. Ya tahu. Tukum mana sama-sama remate, itu intelijen, sebelum tifta. Jenis azannya kan, dek, saya kan, sejauh ini yang Robella untuk ini nanti lakaten. Saya dek, Sumba, famasinya ulayati. Ya sesuai sampai yang zannya orang tua, remate itu. Nuizan. Röv takini kolektif ketika kita usaha kita yang cara kolektif ketika kita kita kini kolektif ketika kita semua cuma sebenarnya kayak Nigeria cuma suara yang masuk dari asas Nigeria ubangan seni Umpana governo mata. Cuma nak cakap sebut saya. Dalam masa Muslim, dalam mana ya para chandra mantulo. Tai jatawan atunin pultona. Devani jazantaliana kapneta tata na kulkuliane pita. Tai jatawan atunin pultona nis bulamena telam fit kulam tata tare pita. Tai jatawan atunin pultona nis nanala mana dinana natlapsi. Tai jatawan atunin pultona nis bulamena nanzaf natonat kofram ministera. Tina bar dewe chemis mata wata 5 jana ne to pachola dis to dot shot on at ten pultona kati ama fish fayo am kolisio mzikara pitsu ngaranga tukava marisika aza mata watsana rewa panmarna terapia tukava tsikane mtanzo makasi tukatuko Awa, kita vite na kafana na. Sai chimila basare. Sai chimila basare. Ai sai zere rakyo. 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 Ya, saudara-saudara, sono tiga neret, kau lupain. Asisikan sono tiga kole pada politik tamu sudah jadi tununa, asisikan tiga bewan dari ada jadi tununa sawah, rapicu, profilnya apa? Kita mernya, fukel betul, fetchika, atau coba, farapica, fomanya atau tiga fetch, atau coba. Masalah tanah tiga, mana tanah tiga untuk mama be, saya nuat kini form biasa tunci kesan semarsan, rapi tua, akwai daun saina dia tiga ne tutu bea ne utiga. Fatih Madagaskar não tá fazendo Fenunti que sai na tudo besta na livre Mantulu
be dehibe nareo mandeha fafatra hoe de tena vahoaka be de ty avaradrano mitebika tiana tsy piana fotsiny de tsotra ny hitantsika teo fa kabary ny fandebiasana no teny zany hoe tsisy fanentanana olona mihitsy fa isy artista manja be ao na isy artista manataleta be am'le fampandizana an'le valombenana sy ny sisa hoentina mpifalifaliana ny olona zany fa de tena hoe inona ilay hevitra hijoroana de toy ny ahoana ny atao hoe anjara tandrify ny andraikitra mila raisy ny isambatan'olona manoloana ny firenena de tonga ny olona ary hitantsika teo ihany koa fa tsy nahitana kilonga siry teny nahitana zazakely fa rehefa jerentsika indray miheratra de hoe ireo tanora sy olon-dehibe ao anatin'lay atao hoe fotoana izay andraisana fanapaha-kevitra amin'ny alalan'ny fifidianana ny kamaron'ireo re izay tonga teny mba tsy tenenana hoe izy rehetra izay nanatrika n'zany fionana tamin'ny collectif de candidat zany raha ohatra zany ka atao banky tokana de hoe faombiazana tanteraka ny hoan'ny avaradrano ary tsy mena amita amin'izay nitranga teny atsimon-drano sy meritsy atosika fa nira zafy manatany
tamin'ny fiandohan'ny herinandro ty moa zany ny alatsinainy ny anikajarakoto manatsoa ny ainga avetsy andranomena ny collectif de candidat dia niazo any talata maty a dia teo atalata maty a somary nandroso kely lolo teny amin'ny mandrosoy vato teny mbola nisy kely dimako zany ny ala avy teo atalata maty ny talata dia nanao fiatona kely ny collectif de candidat fa nisy ny fiaonana tamin'ireo avondrona toko politika sy ireo ampitarika fikambanana ary syndicat eny enikajarakoto manatsoa efa misy antso antarby ao solombavom-baoka dia ho ampidiritsika ngamba ya afaka tonga dia efa mampita vaovao avy hatrany ianao zoko be fidèle raha zara-pery misaotra enikajarakoto manatsoa ny vaovao zay fampisitana moa zany amin'izao atoandro zao raha mba afaka alainareo amin'ny tambajotra tserasera ao ilay autorisation fefana latsaka ao zany angaredinao azafady da ohatra ka dia mba afaka apotra izy rehefa aveo na andraso asaina latsaky DC ao amin'ny collectif média ngambany mba latsaka kely amin'ny collectif média DC ilay autorisation teo mba latsaka kely amin'ny collectif média ilay autorisation DC mba ho raisin'ireo ao amin'ny angaretina zany satria zao ny zavatra nisy tsy maintsy azavaina antsika mpanaraka ny mpandaharana zany le izy tamin'ny maraina nivory isika aty amin'ny collectif média aty amin'ny C10 zany andrindra hoe satria efa mafana be le tolona dia mila arindra ny fampitantsika serasera samihafa dia nanao fivorintsika tamin'ny maraina teo teny amin'ny QG ny HVM teo am-pivoriana mihitsika no milatsaka no miezaka ny antso zany ny préfet Antananarivo aka ny vaovao farany mikasika ny fahazahoan-dalana ampiasana ny kianjana Tsonjombe zay nanaovantsika fangatahana tamin'ny alatsinainy no napetrakintsika io fangatahana io dia miala ady ny daty voatondro zany tao anatin'le izy rehefa voapetraka tany amin'ny préfet io dia nisy fivoriana nataontsika tato amin'ny collectif ny teny hoe tsaratsara raha atao sabotsy ilay izy nanamafy an'izay ny candidat Roland Ratsiraka zay niantso ihany koa monsieur le préfet dia natsoina monsieur le préfet hoe sao dia mba afaka avadika sabotsy re le fangatahanay ny kianjana Tsonjombe afahana collision Tsonjombe afahana manao an'ilay hetsika amin'ny farany herinandro dia andraso aloha izy fa ho ampitaina zany rehefa natao zay fa ampitaina zay dia insistetsika dia namaly izy hoe andraso aloha fa ohatrany tsy possible le sabotsy fa le voasoratra ao anatin'le demande nareo le lahady ihany no araha rehefa zany dia niteny ta monsieur le préfet araha ovanay sabotsy aroa le demande izy aza manova demande fa aloha fa resahana zareo raha mety le sabotsy dia ataontsika sabotsy fa soratana fotsiny amin'le demande zany hoe ok pour samedi le zavatra zany nandrasana dia tsy nahazo mihitsy ny valiny io avy any monsieur le préfet hatramin'ny androany maraina dia ny maraina teo zany tsika no niantso any monsieur le préfet zany hoe azafady monsieur le préfet antany an'le valin'le izy de kanjo tsy azo mihitsy monsieur le préfet zany fa ny rappel izy zany rehefa atoantoandra teo amin'ny sivy teo rehefa ny rappel monsieur le préfet dia niteny hoe tsy possible mihitsy le sabotsy dia nangatahanareo fa ny alahady no possible zany fa tsy afaka manao sabotsy mihitsy ianareo dia niangavy tamin'ny préfet indray zany satria tao anaty fivoriana mihitsy mbola anaty fivoriantsika zany no milatsaka zay zavatra hoe sao dia mba mety ihany aleo mba resahana ny tompony andraikitra fa mba le sabotsy no mety aminay na dia androany zoma zany zay miteny an'izay dia sao dia mba tokony atao sabotsy dia namaly préfet hoe tsy mety mihitsy le sabotsy fa alahady ny ianareo hatreo zany le fanazavana tampotampoka eo rehefa aveo dia niantso préfet zany confirme an'izay dia hoe nanontantsika hoe afaka manao anao sary ve zany zay fa horaisina ihany le alahady zany rehefa tsy misy solution mihitsy dia niteny préfet hoe azonareo ataony manao annonce azonareo atao manao publicité miantso ny olona fa lahady ny ampiasanareo ny Tsonjombe dia rehefa zay dia ny réflexe voalohany moa zany satria hoe mandeha fandarana miara-manonja tamin'ny fotoana io dia niantso ny maître Antra dia niteny hoe annoncé ao anatin'ny fandarana miara-manonja fa alahady ny ampiasantsika ny Tsonjombe efa nanaiky an'izay zany tsika taty amin'ny communication teo ihany koa Cordo Jobarson na ino an'izay fampitam-baovana ny préfet zay dia efa hoe anao organisation ny alahady zany tsika dia tonga dia nanao an'le vaovao maître Antra Zafanantso hoe confirmé zany fa alahady ny ampiasantsika ny Tsonjombe amin'ilay hetsika aty amin'ny hetsika fotsy anaovantsika fotoam-pivavahana sy hetsika ara-politika 10 minitra na 12 minitra après an'izay annonce nataon'ny maître Antra Zafanantso zay miverina miantso anany préfet Antananarivo miantso izy dia miteny
tsy possible ndray le alahadinareo a fa asabotsy nareo manao fa mifanarahanareo amin'ny candidat-cité ny renena soloneko fa izareo ny manao ao alahady de sabotsy zany nareo mampiasa an'le toerana de gaga ihany zany tanzay de ozy monsieur le préfet mba magaga zany vao eo zay misisy taminao anao an'le sabotsy négatif avy any aminao nefa no teny ndray zay efa nanao annonce angeo zay hoe alahady manaovy nareo ozy démenti anaovy démenti ndray le annonce anareo a fa teneny hoe sabotsy ndray so de mba tsy rarina zany satria teo zay mangataka aminao tsy mety rehefa aveo zay fa manao annonce de tadiavinao iverina am'le annonce anao démenti zahay nefa raha fangatahana ny anay ngelatsinahy ny demande nay de fa mipetraka tany aminao tsy miteny anay mihitsy anao misy demande hafa atra de maninona ny lasa misy demande hafa manina anay so de mba iresanao ihany aloha tompon'andraikitra zay vao andefitra mikasika zay andrasa rozy izy fa miverina aminao rehefa aveo izy niverina ny antso de naambarany fa satria izy candidat manao campagne dia izy ny priorité de prioritaire ny candidat manao campagne électorale fa ianareo zany ozy mandefitra de sabotsy ny ianareo mba afony kely ihany kosa aloha tsika tratrany zavatra ohatran'izany ary tena tonga de hoe namaly botana avy am'izay kanjo rehefa niakatra fandaharana avy hatrany zany tao arinan'izay teny nataon'ny préfet zay de naeno anio ny tompon'andraikitra miavatoro de niantso amin'ny alalan'ny telefôna avy hatrany ny candidat cité-ny Renasoneko cité-ny Renasoneko zay any avaratra am'izao fotoan'izao iteny tsy marina zany fa za dia aty avaratra manao campagne ary prévu ao Fianarantsoa za amin'ny alahady fa tsy misy demande nataoko ao Atsonjobe ny alahady zany teo moa tsika ny teny raha ohatra ka zay zany valy teny cité-ny Renasoneko maninona tsy manao démentaire fanjakana zany fa mampiady ao anatin'ny zavatra ohatran'izany zay zany le vaovao nitranga enikaja dia zay ny mahatonga atsika mila fanazavana io de magaga nefa aveo tokoa fa rehefa nanome an'le autorisation préfet de ao anatin'le autorisation misy hoe misy candidat hafa nangataka am'le daty nangatahantsika de eo zany tsika miteny hoe iza zany tsy milaza marina eto amin'ny tany sy mifanjakana fa de nanao démenti aloha ny candidat cité miteny hoe za tsy nangataka za prévenao any Fianaratsoa kanefa ny préfet ndray manoratra ao anatin'le autorisation zay nomenantsika hoe misy candidat hafa nangataka le datin'ny alahady dia ny sabotsy fa 20 tsika no mampiasa an'ilay toerana ino moa zany ny autorisation voaka avy any amin'ny préfecture de police n'Antananarivo efa inona paritaka any amin'ny tambajotran-tserasera iny zany le izy dia ao anatin'izay zany no misy ny fanazavana mikasika an'ilay izy ka eto zany de manamafy hoe sabotsy tsika zany ao Atsonjobe fa tsy maintsy hitondrana fanazavana ihany zay zavatra nitranga zay mba tsy hitompotrano ny olona rehetra satria tsy ohatra zany ny mitondra firenena ary zany mihitsy ny zavatra iditsika hoe fanjakana tandalana rehefa miteny ianao fa sabotsy de sabotsy zay rehefa miteny anao fa alahady de alahady zay fa tsy hoe eo anao miteny sabotsy eo anao miteny alahady eo anao verina sabotsy zavatra ohatran'izany zany eo anao miteny hoe tsy azo sabotsy aveo anao hoe lahady ny anareo aveo indray tsy azo nareo ndray lahady fa sabotsy ndray ny anareo sangoty zany le zavatra ao anatin'izay tsy mifanaja zany ao anatin'izy ary zay moa zany zavatra petraka hoe ny olona manao fangatanany amin'ilay préfet eny mba autorité ihany satria olom-boafidy solombavam-bahoaka anie manao sinia an'ilay taratasy dikan'izay solombavam-bahoaka zany olom-boafidy autorité koa zany de tokony mifanaja ny samy autorité rehefa mifanao zavatra ohatran'izany ary tsy communication verbale fa misy lettre zany zay ny administration taratasy no miresaka donc misy taratasy nalefany de tokony mifanaraka am'izay zany le zavatra atao de rehefa ohatra ka mba fa mifampiresaka de ohatra ka hoe zay le zavatra tenenina de tokony mifanaja zany ao anatin'izay zay ngamba zany mikajy ny tsara ihany manazava an'izay fa io moa zany na inona mitranga tsy maketraka tsika zany tsy makivy ary tsy atonga ny tolona iendany zany fa mitontolona manamasa fa efa vonintsika efa vonina ny fanamafisam-peo vonina ny estrady vonina ny chapiteau vonina koa ny vahoaka andeha ifanotrina amintsika eny vonina ny candidat sy ny olom-boafidy ny mpanao politika miaraka amin'izany dia eny Atsonjobe zany raha pitsy ny fotoana vavaka sy etsika raha politika ny ataontsika dia sambio tainy Andriamanitra ary de makahery atsika rehetra ao anatin'ny fanomezana ny tolona zay ngamba ny azo ampitana anazy enikajy misaotra anareo ao anatin'ny angaretona napiditra nafana nanao an'izay ya makasitraka Zokobe Fidèle Razarapera tao anatin'izay fanazavana zay fa de rapitso sabotsy zany saika mbola anontany ihany moa azy teo fa nafaranany tamin'le fanontaniana saika ho apetraka hoe ahoana moa zany ny organisation amin'io fa dia rapitso sabotsy zany ny collectif des candidats no eny Atsonjombe zany hoentsika zany manohy an'izay tolona izay araka ny fanazavana teo dia tsy misy olana zany ho amin'ny rapitso fa de mandeha mizotra
makeny Tsonjombe tonga dia eny Tsonjombe zany ny fotoana ho amin'ny rapitso ny ora fisoka fa ny vavahady ny pitsopitso ny rehetrarehetra zany everina fa mandra-patapitra ty fandaharany ty fanira zafy manantany dia isy fanampim-baovao ihany koa horaisitsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy vahiny tsika amin'izao fotoana zao faniry razafy manantany fa alohan'ny andraisana ny vahiny satria miomantsika ny mahajangany ny namatsika fa andraso angamba aloha enikanja tsara raha ohatra ka somary averina kely le sarin'le autorisation zay angamba no everintsika aloha ahafahana tsara satria efa ao amin'ny tony andahatsoratra ao le izy namatsika Clarisse dia mba ho hitatsika satria nisy olomambaoaka Fidèle Larazara-Pera ny teny teo mikasika indrindra nyty autorisation ty dia io ny autorisation zany vakiko le izy sarotsatsa kely mijery an'izy avery fa mba hanamafisatsika zany Antananarivo fa 7 amby 20 ny volana oktobra 3 amby 20 sy 2 arivo ho an'Andriamatoa mpikambana ao anivon'ny collectif de candidats dia objet ozy izy autorisation mba ahafahana manao famirim-bahoaka eo amin'ny collégium Tsonjombe dia référence an'izay dia ny fangatahana nataonareo ny daty ny 3 amby 20 oktobra 3 amby 20 sy 2 arivo dia atao anatin'izay moa zany dia hoe mifanaraka amin'ny andiny voalohany amin'ny ordonnance 60/082 tamin'ny 13 août 1960 mifanaraka indrindra mikasika indrindra ny famirim-bahoaka kalamanjana sy manifestation sur la voie publique dia voninahitra ho no mampahafantatra ny valon'ny fangatahana nataonareo araky ny référence voalaza ambony fa dia mahazo alalana ianareo mba hanatanteraka ny famirim-bahoaka eny amin'ny collégium Tsonjombe ny sabotsy 7 amby 20 oktobra 3 amby 20 sy 2 arivo ary izany dia réunion publique ozy izy ne répondant pas aux critères tsy tafiditra ao anatin'ny famaritana ny fampilezan-kevitra dikan'izany tsy manana fahazondarana procédé ozy izy ny ato hanao karavanina carnaval sy cortège sy ny sisa zany zay ngamba no mikasika an'iny fa ny zava-dehibe tamin'le vakitsika teo dia hoe nahazo alalana zany ity hetsika ho an'ny rapitso sabotsy fa 7 amby 20 ny volana oktobra 3 amby 20 sy 2 arivo ty efa misy fanazavana nentin'ny solomamboaka Razara-Pera Fidèle tamintsika teo mba anamafisana ny adevitra rehetra izahay moa teto amin'ny plateau be da be ny vaovao voarainay efatra mirahalahy zany sady mampita mivatana ny fahatapahan-jiro ny fahazona ny fampitana mivatana ihany ko ratsy de ratsy ny fahazom-baovao maro samihafa ihany ko zany zay voarainay dia tsy maintsy nikaroka nanao fanangonana ary nametraka amin'ny fepetra ho amin'ny fomba ofisialy azona ny fizaram-baovao amintsika iny zany vaovao amin'ny fomba ofisialy ary efa nambarany collectif de candidats teo tamin'ny kabary teny sabotsy namena zay vahoaka marobe de marobe ny namaly ny antso ny collectif de candidats ny amin'ny eny amin'ny collégium Tsonjombe indray ny fotoana raha pitso ho an'ny mpiarady ho amin'ny collectif de candidats zay diabe ampilaminana famerenana an-tany-tandalana ao anatin'izany hoe fifidianana madio sy milamina izany ao anatin'ny tsy fanekena ireo fitanilana sy ireo fitantanana tsy mety amin'ny fikarakarana fifidianana sy nisy ny ACC ary indrindraindrindra ny tsy fanekena ny tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy zay handray anjara amin'ity fifidianana filoham-pirenena tanterahany eto Madagasikara ity zany mbola tsy miova ireo takiny ny vondron'ny candidat ary hanetsehana ny olo-pirenena rehetra amin'izao fotoana izao ary Madagasikara ray manontolo mihitsy no mandray an'izany hetsika izany eto akaiko eto indrindra ny avany mahajanga avany diso fantatry ny rehetra i Renault zay maromaro zareo ny tonga avany mahajanga dia mbola avy nanatrika le diabe tany amin'ny faritra avaradrano tany io marain'io tsemboka mihitsy miaraka amin'ny akanjo fotsy miaraba Renault karakory zokinakay miarabantsika jiaby mpagnaraka ny
fandaharana eto amin'ny angaredina koa zahay boka agny Majunga. Ngega. Hitanareo ihany le toerana nanaovana an'le diabeny rany a. Nanahoana aloha zany satria tsy fantako na efa nisy fotoana ny atrehana diabe nareo a zay avy any Mahajanga na voasambana. Fa raha ohatra voasambana na efa niatrika nanahoana aloha fahitanareo an'le ambiance, le filina ary le fiaraha-meta an'ireo olom-pirenena zay niatrika izany diabe niaraka ny collectif de candidats zay. Ya, misaotra betsaka namagna faniry. Raha fihetsem-po aloha de tegna ankafaliagna zany no mba nahafahagna nagnatriky mba nandray anjara tamin'izany resaka diabe niarahagna tamin'ireo collectif de candidats niany teto Antananarivo zay zany. Fa ny raha tegna manaitra zany le hoe le fitakiagna, le fanehoana zay le resaka hoe fitakiana zay zany ampilaminagna. Tsisy rahan'olo robaka malgré le maro amandrivony maneho hoe fitakiagnan'izay resaka fagnapodianana an'ity Madagasikara ty ho tany tandalana zay zany. Aleo tsorigny zay raha zay tsisy korontagna donc zany le regny le somary nisian'iregny herisetra ndraiky raha jiaby tamin'ny mpitandro filaminagna taloha regny zany afaka mitsangagna vavolombelogno mihitsy zany zahay niany ty tamin'izay raha zay hoe niankigny tamin'ny mpitandro filaminagna zany no nisiany somary fikorontagnana talohaloha teo zany izokonakay. Fa raha boka amin'olo Antananarivo eto ndraka le ray aman-dreny nitarika an'izany diabe zany dia tegna tampilaminagna tanteraka. Nata somary lavalava aza lava reraka zay hitanareo io raha karaha an'igny zany nanaona famaron'olo mifagnitsakitro olo tao na ny aloha na ny afara feno ary zay boka agny zany izy koa fa nandeha nangala taxi andeha monjy an'ity fotoagna antsika niteto ty embouteillage zay somary vavahiny fogna eto Antananarivo eto fa lavalava embouteillage zany créé io raha io noho ny hamaroany zay olo tao am'izany hetsiky zany izy. Ya. Ianareo avy any Mahajanga mino fa maharaka vaovao tsara matotonga eto Antananarivo am'izao fotoana izao manaraka an'izay hetsika zay Rino manahoana ny fandraisan'ny olona any Mahajanga ny fampitakafatra amin'ny fitakiana sy amin'izay hoe tena fijoroan'ireo collectif de candidats zay. Eto zao mamelanakay anao zokonakay raha somary mitoraka voninkazo aminareo le mpanolotra ny raha ty isan'andro isan'andro alohan'ny isoragna andreo ray aman-drentsika collectif de candidats reo zany. Anareo zany le ny tena marina misaotra betsaka anareo amin'izay fahaizana mampita raha tokony ho azony sarababe bahoaka zay zany. Zay zany tena ankasitrahiny tsy ao Majunga fogna fa zay ty misy namanay amin'ny faritra efatra ao agnatin'io faritany Majunga io efa mazava amin'olo zany ino marigny ny zavatra tena tiatsika atongavagna zany nohony avy aminareo. Donc zany mahazo matoky anareo fa agny zany tsisy olo hors sujet zany amin'le raha ataotsika ty amin'ny kapitaly ty zany ka tegna mankasitraka anareo amin'izay raha zay. De akoatra zay le fahazon'olona mihitsy an'izy any Mahajanga zany amin'izao fotoana zao ahoana ny adevitra ahoana ny traingo e? Izy traingo mandeha isan'andro satria porofon'izay amaray marandray zao efa misy diabe ho karakaraigny ao Majunga ao manomboka amin'ny 6 miainga boka eo amin'ny jardin kela mifaragna ary amin'ny école Notre-Dame ka agnatanagna antsika jiaby amin'izany raha zany fa mbola tsy vita le tolona. Teo zao misy raha tokony ara-dalagna tsara nataony candidat Ian Robel zay tsy salama hitapoky hitapirenena ny tsy fahasalamagna mahazo azy rehefa nalefa tao amin'ny ACC nanjary irrecevable koa zany le raha zay zany magnamarigny hoe io le ACC mitongilagna io zany tegna voapirofo or io no magnaboaka an'le valim-pifidianagna amin'ny farany. De manakory zany alohany anao isoma boly rangoagny amin'le entraînement ndraiky raha anao fa hitanao le arbitre efa mitongilagna sahady. De zay zany mahatonga hoe matory regny amin'ny faritra jiaby regny zokonakay mihetsiky dia mahatsapa fa marigny arariny sy hitsiny ary ara-dalàna
ny zavatra takin'reto candidat reto satria rango zay atsika mizaka vokadratsy ny crise post électorale fa tamin'ity zany tena isorana ny reto ray aman-dreny reto amin'le hoe aleo misoroka tsy toy zay mitsabo zany ka mbola mampahery ianareo indrindrandrindra nareo aty amin'ny Antananarivo aty eto zany tonga de efa manao antsoavo hoe zay efa navybokany reraka zay io vao navy tamin'ny marandray amin'ny 4 coin ty Antananarivo ty misy olo boka amin'ny faritra eto misy olo boka Majunga misy olo boka Tuleara Fianaratsoa Tamatavy Diego mipetraka eto na mandalo karaha zahay misy an'izany organisation karakaraindreo ray aman-drenitsika reo zany ho atao Riantsonjombe hamaray narirariran'ny préfet io tsy kwa io fa tsy magaga reo zany agnisan'ny ino ma zany reo zany aminanay agny zany reo masala an'le raha ataotsika reo tsy matsiro koa tsisy an'io zany miady raha andeha amin'ny lalàna zany voalohan'ny adversaire atsika anatin' zany saitoany devoly tsy tia olo mitambatra zany Adama sy Eva tany amin'ny paradisa tany amin'ny Zanahary tany rehefa nitambatra iza olona mpisaraka anandreo de io devoly io donc tamin'izany Zanahary nanapetraka lalàna ty règlenareo roe inona ty voankazo raiky ty tsy azonareo hanina de nidirany devoly le dady betsika Eva zany de nanjary voaroka atsika tratran'izao sazy mahazo atsika olombelona zao ka azagaga atsika azakivy ianareo eto Antananarivo fa io fitambaran'ireo collectif de candidats reo dia mamerina atsika amin'izany kisarisary ny zavatra tany ampiandohany tantarany zanak'olombelona zany ka tsy ho vitatsika mora zany ady zany satria ny asan'ny devoly dia efa azo lazaina hoe manjaka eto amin'ny tany sy ny firenena zany donc ny fitambarana ihany no ahafahantsika mahatratra an'izany tanjona zany ya iny le fitakina nasionaly ny fifidianana fiverena amin'ny tany tandalana androm-panjakana amin'ny tanila fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana tsy fanekena vazaha zay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy fa ho any mahajanga manokana renao inona ny anisan'ny tena maharary anareo koa ao anatin'izao raharaha zao satria anareo any manko misy raha maromaro zany taraina anareo azonao resany eto maro zaka azo tantaraigna izy koa nanay ao atapy-tanànany Majunga tsika aloha atsika mbola tsy ijery région Boeny na hoe région Melaka na rafa aleo atsika ijery hizaha atsika hoe manakory kabary nataon'igny fitondragna igny zany taminanay tao Majunga tao nandeha élection communale taminay tao mitovy olo jiaby samby nifidy maire voafidy maire anay tao nefa tamin'izany fa nisy resaka hoe doublon ndraiky kabary jiaby iny tsy asiatsika resaka fa nisy maire voafidy tao fa izy koa fa voafidy io maire io nandeha nitendrendreo ho gouverneur zany gouverneur zany zao tsy anatiny constitution tsika fa chef de région no ao zay aloha zany voalohany efa raha tsy mety taminay ta Majunga tao de ino raha nataondreo nandeha nitendrendreo PDS nitondra nio Majunga io commune urbaine Majunga io jusqu'à tsika mivola izy eto zany donc zany mitombona mihitsy ny zavatra angatahiny collectif de candidats aminanay Majunga ao satria nilanindreo fotoana ny vahoakany Majunga ao anatin'ny 26 fokotany nandeha nifidy maire tamin'izany daty zany fa reo boko nanao zay raha tratrany sainandreo le mampetipety andreo nitendrendreo PDS jusqu'à tsika mivola jeudi raha nitendrenao gouverneur le maire élu tamin'izany misy lalàna ane fanandrify amin'izany tokony 4 jours 120 jours izy zay raha tsy diso fitadiko tokony miroso amin'ny élection communale zany atsika fa jusqu'à am'izao zany tsy nataondreo zay raha zay ankoatran'ireo raha marary anay zany amin'ny fagnorenana infrastructure isan-karazany resaka gymnase tsy haiko piscine olympique zay any amin'ny place tokony ho isy azy ka raha karan'izany zokonakay zay le mahatonga nanay midodododo aty zay mahatonga le olo any mihetsika jiaby amin'izany raha zany délestage zay mivola zeto ty zay niala tany tsika jirondraka rano fa tapaka
ary raha magaga zany isan'ny émission andia eo eo amin'ny sivy sasany eo zany ty angaredona ty toujours zany ahitanao délestage foagna zany ao an-tampon-tanànany Majunga am'izao ty zany jiro sy ranon'ainty zany no mandia fahatapahagna aminanay an-tampon-tanànany Majunga ao fa izy ma izy efa mandeha zay zany le resaka hoe manakory tsara zany no fomba afahatsika mbola iaina agnatin'izany raha zany zany raha ohatra ka mbola hampiatsika 5 taona manaraka raha zany sagnatria kabary zany ngeny ary reno amarana ny fivahinianana eto satria anareo moa mbola ikarakara ny amaraina ny Majunga narosinareo alolo izy amin'ny sivora fa tsy le arivariva amin'ny forsioro mety misy fandaminana zay ny atiko mba ho resahanao ihany reno satria ararotana amin'ny fisianao eto ny amin'ny hoe mbola fanamafisana an'izay etsika ataonareo amaray mandray na Majunga zay ya izy io zany miezaka mampitovina anareo aty ndraiky agny zany zahay soa fianatra ozy izy raha zay donc zany antony nagnanaovagna azy marandray aloha zany mba isoranay ndraiky préfetnay any satria raha mitapartirany izy nagnome stade zany izy zany double salite amitsika hoe anareo le reo kofa mafeo stade koa volagniny mandehana koa anareo anatin'ny stade misaotra nanao préfet am'izay raha zay nangatako autorisation zahay zany hoe tsy de autorisation loatra ny natao tam'izany fa fampafantarana ny monsieur le préfet de nekeny zay raha zay ka manomboka maray 9h zany atsika rendez-vous tsika zany ao amin'ny jardin kela de manao diabe tsika am'le itinéraire efa nomanitsika am'izany raha nomanitsika zay zany mianatra raha nataony Tananarivo atsika taty zahay nagnatro mastato tsisy atody marigny raha koranindreo isanandro amin'ny télé io feno atody olo mivarotra atody amin'ny lala igny tsisy ata raiky vaky tsisy ata toratoraka tsisy ata manimbotimbolo fa juste olo manao tsy mila vazaha raha karakara zay zany ro ambiansy nandia zay koa ma olo simishimy boka Majunga zay fa nitsinjaka basy zay zay ty reraka io tsy ahitanareo an'Rivo eto zany reraka izy ao donc zany zao ndro amin'ny plateau-ny angaredona ohatrany ahoana ny fikorinany vola amin'le propagande le anankiray manivaka ny Majunga am'izao tonga io ma karaha zay foana Majunga ry anao raha hitantarako raha zany mety ho gaga anareo ty bus zany tary rehefa nitambatambazina mony anapetahana poster tsisy nanaiky bus tao a Majunga fa vitsivitsy amin'ny bajaj sy ny olona ma izy le raha malala zay ao anatin'ny fasairanana boko resaka spectacle bojy koa mba imaginez moa mpanakanto 5 no nalatsaka andreo taminay tary a Majunga tamin'iny tonga olo za miteny aminao zokinakay fa rehefa reo tena manao an'le mahapropagande anazy zany de eo zany no hitanao an'le olo hoe tsy le propagande am'le hoe raha zany natongavan'olo hoe fa zay le resaka hoe mba hahazo fafinaretana am'le ambiance am'le fatongavany artiste isan-karazany zany ka io izy le tenenina zany izy ty boko izy koa fa tena hoe élection nandia teo atsika mbola nahita anazy zany le élection madio ka eto zany mbola ambaranay mbola manentana anao zay monsieur le président Vaza manentana mihitsy zahay koa fa ataonao hoe matahotra élection de asio tohiny le izy zahay matahotra fifidianana maloto fa nao zany matahotra élection madio aleo zany tsoritsika mihitsy le rahanao zany tena matoko fa zahay ao Majunga dia orange ataovy madio basy ino ma izy ty le somay ataovy madio am'izay zany zahay hitany avanay eo fa raha za matoko fa io koa ataotsika madio tsara anao zany mbola ho hitantsika eo fa izy io ny le mahavazahanao ndraiky le magasy anao aminay tsy de olana loatra satria zahay zany olo tia défi zany zahay a Majunga ry ndao koa ny esehetsika zany zay zavatra zay fa mbo ho hitanao eo fa raha io liste électorale olo fa maty
olo efa maty soratana anatin'ny liste électorale dia ho tonga ifidy io avana efa maty io no raha tsy ekena io ane efa ndao le tena olo velo olo ampitoana tsisy doublon tsisy triplon dia ndao ataotsika élection anareo monsieur le député ndaka madame le député nareo miteny hoe orange any Majinga any aza atao karan'izany marinareo solombavambahoaka solombavanay fa zany kosa diso zany raha zany fa ataovy madio zany le kilamasiraka namana avy amin'ny faritany majanga tatoanatafandaranangaredina dia mbara mitsika maromaro zareo tonga fa ray ihany raha pitsy misokatra maraina ny atsobe zany ao anatin'izay ietsika collectif de candidat zay dia mampita vaovao eo ny namany aza diny miakanjo fotsy sasana lolo zany namanareo noty na jereo anankiray afany fa tsy maintsy mbola vanaovana ihany koa rapitsa saina pirenena sy miakanjo fotsy zany a dia misokatra ny valora maraina zany dia efa misy ny fanentanana samihafa iandrasana ny fahatongavany olona rehetrarehetra zany a ao atsonjombea ho amin'ny rapitso tsara ihany ny ampitana amitsika an'izany fandaminana maro samihafa zany zany a araka ny voaraitsika atao anatin'ny fandarana angaredina dia be dehibe ny vaovao avy any amin'ny faritra samihafa zahay moa zany eto dia sahirana kely ihany satria raha ny tena izy dia misy loha hevitra maromaro izay verinay fa tena tsy maintsy hitondrana fa makafakana kanefa ny fivoarany vaovao sy miaraka ny tesan-karazany dia manerenay ihany koa iresaka an'le zava-misy amin'ny fotoana hitrangan'le izy andraisana ny vahiny samihafa zany eto amin'ny plateau dia mandamina sy mandindrany zany zay rehetrarehetra eto e amin'izao fotoana izao zany a dia miezaka mijery ny atao hoe fafana mandamina an'izany vaovao zao andrasany io satria efa misy moa zany ny hoe spoty zay andrasana ny fahatongavany fanentanana atsika samihafa dia alamitsika sy arindratsika eo zany a ny mikasika an'izay zoko biarifidy raha manandray betsy mbola manao selfie miaraka amin'ny namana avy any mahajanga miaraka amin'ny fanirina zafy manantany atao amin'ny plateau daholo zany ambiansa rehetrarehetra zany reo olona namana moa zany rehefa tonga tia Tananarivo ohatran'izao dia tsy manadino mihitsy za moa zany eto amin'ny plateau dia tsy eto amin'ny plateau mba tsy sariko zalahy ao anatin'izay zany fa akasitrahana atsika rehetrarehetra moa zany rehetrarehetra zany dia ny loha-hevitra mbola angatahanareo hoe mba resao misimisy kokoa le mikasika an'le raharahany a Londres zany a dia ho arindratsika dia ho alamitsika eo zany ny fahafahana mandamina sy mampitran'izay a eto amin'ny plateau aloha zany a ity lay raharaha ny contenu na ny votoatin'le raharahany a Londres ty zany a raha azotsika namana teknisianina zany le avoaka izy ty moa zany mandoha vola koa ny miditra ao anatin'le Africa Intelligence dia misy namana maro samihafa zany miangaviana sy angatahana andefa le article fieno dia ho jerentsika eo satria nitsotra indrindra mba hazava dia hoe ho adikanay amin'ny teny malagasy mahitsy mihitsy zany lay article rehefa hita eo izy rehetra fa ity raharaha ty zany dia isan'le nambaratsika hoe tena antony everiny mpanara-baovao maro a fa tsy maintsy iarovany mpitondra amin'izao fotoana izao tena ary isan'ny lalana iarovany mpitondra amin'izao fotoana izao tena ny hoe tsy maintsy lany amin'ny fifidianana ho avy io na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ny raharaha tahaka an'izao fa ity raharaha zay mifilitra ity ihany no hoe malaza eo amin'ny setrapirenena sy ny raharaha fa naneto toerana azy dia maro be ireo atsotsika mihitsy hoe fanontaniana miandry valiny ka rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony a dia everina fa iazakazaka ny raharaha mpitsarana samihafa dia mbola isan'ny mety hoe antony zany a tsy maintsy hoe ahoana ny fomba iazomana ny fahefana amin'ny fomba rehetra dia lasa zany tsika mitarika n'lay raharaha-pirenena ny anatina savorovoro raha ohatra zany ka avela hazovahana ny kajikajy politika samihafa tahaka an'izany ny fiarovana an'izay mety tombontsoa na avenira politika ho an'ny sasany manoloana ny tombontsoa samihafa mifamatotra ao anatin'izay raha ara-pitsarana mila fehezina ve dia ampy mety hoe amtehana na hanimbana mihitsy no avy n'ilay firenena manontolo izay zany le tseketsika
amin'izao fotoana izao ka mahatonga antsika mitarika ny mitondra ny famakafakana izay lafiny maro samihafa izay. Mbola izy rehefa avy eo ny fampitavao menatsika ny vahiny ihany koa dia rindreo raha mbola misy rehefa avy eo fa zao isento kely alohatsika ary dia anararoatra isakafo kely ihany koa zay efatra amin'ny rahalahy atao plateau satria tsy mbola ny sakafo efa vonona ny sakafo fa dia tsy maintsy zao zay vao hiditra amin'izay a virgule vetivety a dia mirotsaka ny piba ho an'ny station rehetrarehetra dia miveriny tsika afaka 5-20 minitra eo raha ela indrindra miandry ny fanampim-baovao samihafa averina ihany zany a ho anatsonjombe aloha dia raha pitso ny fotoana mbola hoentina eo ny fanampina fanentanana momba ny hoe ahoana ny organisation ho an'ny faritra lavitra sy ny sisa rehefa avy eo raha misy zany a fa dia atreto aloha zany dia hoe samy miezaka ny tongeny satria dia misokatra mivalo maraina ny vavahady ka ny sainam-pirenena no aofaofa ny akanjo fotsy no anaovana atao anatin'ny filaminana daholo zany rehetrarehetra zany faingo vetivety ary aloha namana teknisiana. Mitangana anao angaretuna anatana lalapanurenana izay nulala na zwale ndawano mitabe teutani samba chiti Madagasikara asafinu ni lamba na we ando famila na unitanye lamba fuzi fahadi vana lamba fuzi famarina nanda milana unitanye nifuaza sahi mitue yando famila na unitanye lamba fuzi fahadi vana lamba fuzi famarina nanda milana unitanye salala panurananye bazeru lala dumba ndawano mitabe mautani samba jamsa Madagasikara asafinu ni lamba na we ando famila na unitanye lamba fuzi fahadi vana lamba fuzi famarina nanda milana unitanye nifuaza sahi mitue yando famila na unitanye lamba fuzi fahadi vana lamba fuzi famarina nanda milana unitanye mivoaza ary malagasy na atsimo na avaratra na andre fananatsinanana dia tsika fotsy ho an'ny firenena tandalana